Sisampaty nosoratany Axiel. Ovelominy ony miatra mirina Vantso Anjarliva miaraka amin'ny Leomec miatra ary tahinana antenaina. Roland Ramanatsony nandray feo Anjarliva ny nanantotosa. Saolo anarako. Azo lazaina hoe zanak'olona tsotra saingy no mampiavaka dia zataranaka mpitolona MTRM na Mouvement Démocratique pour la Rénovation de Madagascar. Izay niforona tamin'ny 7/7/2009. Mpikambana sy mpitarika ny MTRM eto anevoka ndraiky sy le olon-tiako antsoina hoe Johary. Ralsona no anaran'ny dada ary Rasoary no anaran'iny. Brava avy amin'izay ny zanak'izy mivady dia zaseny zokiko. Anisan'ny fianakaviana nahitany mangidy no nafitsiko ny fahasaha-mpanjanaka sy malagasy mpamadika tanindrazana izay. Mafy ny bentiko. Ary azo lazaina fa sisapaty ny tenako. Inona no nahatonga an'izany ozy ianao? Raha ho tantarako dia ho fantatra aho. Tonga androany ihany ary ve ho bera sa tsy? Zaho ty mba tia mangendry dada sy niny fa efa ela ny tsy nitsidika andry zareo. Sady tsy mampandritraina anahy koa izay nofiratsiko alina izay ka. Maty daholo ny izay menakafo fa izaho olo zandriko irery sisa velona. Inona reny dikan'izany? Masina ve izy ato rse eno? Ai, manaitra koa ianao a? Manaitra ahoana indray e. Salama tsara ve mivadiko? Salama ka. Ai. Saingy mila olan'ny trano rery ato miandry anao foana isan'andro. Ka tsy maintsy miasa aky fa inona ary ny velomantsika io a? Eny, saingy mahatsiaro rery nge izany indraindray e. Aiza ve ka 2 na 3 andro monjy ianao no mba ato an-trano dia lasa indray. Ary tsy miverina raha tsy herinandro na tapa-bolana. Atao ahoana izay moa le asako. Tsy maintsy manaraka ny inspecteur des travaux publics n'aiza n'aiza lehany amin'ny assistant any. Dia tsy mba misy asa hafa koatran'io ataonao mihitsy ve andro io bera? Raha misy ve izany tsy efa nataoko e. Zaho raha izany ampidiry ny papa amin'io asako io. Ekeko fa tsara asa sady be karama ianao. Nefa nge tena manindrery za rehefa tsy eto ianao e. Mbola ho zatra ihany ianao fa aza manay e. Vao 3 volana izay ny vaditsika. Efa 3 volana sahady ary. Sady za zany efa te hananjanaka fa ianao tsy hita foana. Zany ve? Ka lahy-kely sa vavikely hono izany niriny vadiko e. Tiako daholo izay omen'Andriamanitra antsika eo ka. Ai, aleo fa ho tanterahantsika ary izany raha vao milamindamy manontany e. Indray ary koa. Eno a. Arono a. Misy dia lehanao nga no manao fiakanjo mitondra ny voky ianao? Andeha kely any amin'ny dada sy neny ihany za mangy azy e. Sady efa ela ny tsy nitsidika andry zareo. Ai ve? Dia mampamangy any aloha fa tena valaky ny asa dia tsy lasa ny androany. Eny e, tsy maninona izany fa maka aina ary aloha ianao raha reraky ny asa e. Fa ono a? So dia isaika aloha ianao? Isaka mihitsy aho fa izany mihitsy zao ny azahoako ainako. Ai, andraso ary fa ho amboariko ny rano isaikanao sy ny akanjo isoloanao e. Sotra besaka. Ohatray? Nisy nanatitra taratasy amin'ny anaranao mariny eo ambony latabatra io reo bera. Ai. Zay fa andeha hanomana ny rano sy ny akanjo isoloanao za a. Ok. Taratasy inona koa ary ny ato amin'ity valopy ity izany. Ny narako fotsiny eto ivelany fa andraso hoe. Inona ary izany voasoratra ato izany? Baiko midina avy amin'ny gouverneur général ary ampitaina amin'ny ambaratonga rehetra. Il faut abattre le MTRM par tous les moyens. Sony eto ambany, le gouverneur général.
Ary eto ankilany kosa ny administrateur civil. Efa napoziko ihany zao ka. Taona ny fikomina mihitsy mantsy ty fitombeva politika maharombotra ny vazaha. Aizako saika manao hetsim-pikomina daholo na iza na iza. Mahazo mandeha misaika amin'izay ianao Robert. Hodry, miresaka aminao ange za fa toa tsy renao akory fa inona no mahavarinanao amin'iny taratasy iny? Ty baiko midina avy amindry zareo lehibe tiry se eno a. Baiko midina ahoana? Tsy maintsy arengana amin'ny fomba rehetra ho ny MDRM. Zany ve? Te ahoana ny amin'ny dada? Efa mahangy azy ihany ianao dia reseo lahatra izy tsy hiaraka amin'ny MDRM intsony. Dada ve dia anaiky mora an'izany Robert? Ka tsy hitako ka. Izy ara ny tena mpitarika mpikambana MDRM eto an-tanànako. Toy inona reny ataoko amin'izany ry lanitro? Ary nakaiza ho adatany nareo mianakarera mitratrako ato ry neny a? Lasa nanatrika fivorian'ny mpikambana MDRM any izy. Andre, efa misy ilandry azy nga? Ry neny a, misy baiko midina andringanana MDRM mange hony. Ozy ny vadindry ve? Ka iza moa keny nahalalako an'izany raha tsy izy ry Saoly a? Dia inona ary ny tindriam-bary? Nielandrainareo tsy ho mpikambana MDRM tsony? Zay indrindra, satria tsy te hamoy anareo fianakaviako a. Raha dada aloha dia tsy azo ndre amin'izany mihitsy rosoko vavy a. Na za koa azako. Oviana tsy nisy teto ny fanenjehana ny mpitolona ty tanindrazany. Mitovy hevitra mihitsy karneny a. Tsy te hila mitsaina ve nareo fa hitebiteby lava ohatra ny sobaka kambodiriana lava izao e. Ka inona ary ny tindry ataonay e? Ny miala MDRM ary mizaka zom-pirenena frantsay ry neny a. Amin'izay nareo tsy voakitikitika amin'izao tany tsy milamina izao. Tsy mba zana ny rainareo mihitsy aloha no voatarika ao amin'izany fa aza manofo ry se eno a. Ary ndry Saoly, ho voasaringotra miaraka amin'ny joaryjoary iny ndry fa mifanadalàna amin'iny ihany. Tena fitiavana ny anay fa tsy fanadalàna ry se eno a. Sady iny koa retsy ny tianiko maninona moa Ka tsy mahagaga koa moa izy raha tianareo satria mpikatroka MDRM miaraka amin'ny dady. Ka tsy zany ve ny tsary misy ohatran'ny olona ty tanindrazana? Fa mba lehilahy hafa ry neny ny tokony ho tiaviny fa tsy mpitrongo voahomana ohatran'ireny a. Mba citoyen français takany ihany tokony ho tiaviny. Ana koa zany fa tsy andry e. Ary na mpitrongo voahomana fa tsy vazaha taratasy ohatran'ny opera vadindry azy izy dia tiako foana. Indry tsara zany. Ndry no ny safidy ho vadina fonctionnaire sady citoyen français ka aza terena tovy safidy amindriny zandrindry. Ka fitiavako anareo ange ny tenenako anareo e. Indrindra fa ndry io ry Saoly. Zao fotsiny sorajandiana ny fitiavana ka samy safidy izay tiany. Zany indrindra no namelanay mivady anareo isafidy malalaka an'izay oloko tiavinareo. Na vazaha taratasy na gasy teratany. Eny fa na manan-karena na mpitrongo voahomana aza. Eny ariko. Dia afa-tsiny aminareo rehefa sarotra atory izay mahasoa anareo nareo. Misaotra mitoro-hevitra fa tsy mety amiko no vadina vazaha taratasy orsoko vavy a. Ny vola ny ozatra ny fiainany. Ary fitiava-tanindrazana tsy araha-karena mahabotry. Dia izany ve no ivarotaka fanahy amin'ny mpanjanaka? Tsy aleoko milevimbela. Ajanony ny fifandiranareo mirahavavy fa mandreraka. Iny zanakareo no tena mandreraka e. Za mananatra azy indray no valivaliany. Raha anatra mahasoa ataondry dia manaiky ahy e. Fa raha fanambaniana ny olo tiako kosa tsy ekeko ary tsy maintsy valiako satria tiako izy. Ka nisy an'izany ady hevitra zany tato e. Dia ahoana ny hevitra ry Saoly? Nambady mpitrongo voahomana sa anao tahaka ny selo vady mazaha taratasy? Joary a. Io neny fa volombelona nahita sinarena maliko ansehany teto.
Aza manahy anaka fa tsy nampionsina ny fitiavan'ny Saoly ianao ny teny jokony a. Zaho very ny soary. Fa tsy mahatoky ny fitiavako indray ve ianao e? Tiako ianao ary tsy ova mandrakizay izany. Misaotra Saoly. Tsy hoe tsy mahatoky ny fitiavanao fa makatao kosa satria nahoana anaka? Hafahafa sy mahalasa eritreritra ihany zava-misy ankehitriny izy mianaka. Zava-misy ahoana moa izany? Mba hazavao eo fa tsy azoko ny tianao lazaina. Tsy mitsaha mitombo ny lezionera frantsay sy miaramila Senegal manatevina ny mpampandry tany eto e. Ilaza ny afatra nga Ralson dadanao zao no atondiko aty aminareo. Ry, fa nga tsy hodindray izy no nampitondra afatra anao e. Zany tokoa. Sady mbola tsy fantatra na rampitso na rahovinao izy no afaka mody. Zany very Joary. Fa misy ina nefa tsy afaka mody izy. No a. Raha makeny an-dalabe nareo dia atsikaritra fa feno miaramila frantsay Senegal mifanaretsaka eraky ny lalana. Eny tokoa. Na atsikaritra an'izay mihitsy tamin'izany raha neny tsena. Fa misy inona indray ary ny feno miaramila ohatran'izany ny eran'ny lalany. Manara-maso misambotra izay ahino mpitarika ny MDRM isan-tanàna ary ny soary. Zany? Sady saika manerana nosiny eny misy an'izany araka ny vaovao renay tany am-pivoriana. Ay ve anako? Dia izay zany tsy hodiny Ralson? Tsy hody hono izy mandrapa aleo no mijanona miaraka amin'ireo mpikambana namany fa efa tsy milamina zao ny tanka. Tsy milamina tokoa raha ny feoriako tany an-tsena aloha e. Me mafana hono ny fifandonan'ny mpikomy amin'ny miaramila mpanjanaka ny afaritra maro any. Fa tsy haitsony nefa raha fikomina no fitiava-tanindrazana na akasopara no nataon'ny mpitiolona sasany. Vina no mahatonga anao miteny hoe akasopara nanaka. Ka voalazana andritra ny fivorianay fa misy fanantenana ny azontsika fahaleovateny. Zany? Efa dinihana ny teny mera frantsay mantsony le tolo-dalana ho famerenana ny fahaleovatena ny volavolain'ny MDRM. Ka tsy tokony ampitoniana ve ny andrasana malagasy ny fantaniana n'izany tolo-dalana famerenana ny fahaleovatena zany? Zay indrindra. Kanefa arakaraka ny tokony ilaminany gasy no vao mainka misy mitarika azy anao hetsika fikomiana. Dia voaloton'ny mpanao fikomiana zany ny tolona fandresenydahatra ataon'ny MDRM mako. Tsy ny tolon'ny MDRM fa ny fikambananay mihitsy no voaloto e. Dia lazaina fa mpitarika fikomiana ihany koa. Efa misy baiko midina mihitsy aza ange ho no amin'ny tenany MDRM e. Zany hoe misy mpitarika fikomiana nefa mpikaramanadiny mpanjanaka. Voalazanao ry Saoly. Voatery afinafina aloha izay mpikambana MDRM mahafantatra an'izany. Fa ny tsy mahafantatra aloha dia efa atao miaramila samby dokotra any amin'ny faritra sasany ihany. Efa voalaminy ity ny atan-keliko fa andeha amin'izay zay ry se eno a. Dia za rery indray zany sisa natao tranotsikako. Tsy dia haritra ny torony ataonay amin'ity mitolaka ity fa za malahelo ohatran'io moa e. Ka tsy herinandro na tapa-bolana indray ve zany ianao vao tafaveriny? Tsy ela re dia tonga fa inao koa zany. Fa izandray zany no alehanareo? Any Besalampy. Fanamarinana ny fahavitan'ny asa fanamboaran-dalana fotsiny eny ataonay ihany dia izay e. Dia manantena ny fiverenanao tsy ho ela zany e. Aiza ve ka miloha alikatsika foana mba namako eto? Eny rery se eno a. Fa hono tokoa e. Nanahoana ihany ny resaka ao tamin'ny ray aman-dreninao sy Saoly zandrinao? Ohatra ny rano nahidina andamosingana fotsiny ny teny nataoko tramitra zareo Robert. Nga? Dada koa moa mbola nivorony dia izy mianaka rehetra ny tratrako tao fa tena tsy resiko lahatra e. Tsy fantatra zareo mihitsy matsy ny loza mitatao ampikambana MDRM ankehitriny a. Fa loziny zany Robert? Ny fisamborana sy mifandringanana izay mikomy rehetra ka. Zany? Anisan'izany ny mpikambana MDRM. Dadanareo moa zany tsy tratranao fa nahoany Saoly ny tsy resinao lahatra. Nga tsy saika ny famaly mihitsy azy izay roavavy ozy ianao e. Fa inona zany ny teniny taminao? Nampitrongo voahomana fa tsy vaza-taratasy ohatranao aza hono Joary dia tiany foana. Ay, efa mitady lozana fa afatesana mihitsy zany ny zandrinao raha izaniko. Ka atao ahoana re Robert? Tsy hitako mihitsy izay fomba handinana ny lohany. Mba fantatrao moa fa mihaza pikomy sy izay mamofopofona MDRM ny antondihan'ireo miaramila tonga eto tanànantsika. Tsy ho afabela mihitsy Saoly fa hiara voasambotra amin'ny Joary. Ary mety hiara voatifitra aminy aza. Zany ve?
Inona reny ataoko mba hisarahany amin'iny tsoarytsoariny iny ohatra fa misy iny ohatra ny maizany loka ao an-dakozia ihany fa andraso vetivety aloha tsy hainao mahatsirisay eny fa voakaraha mitsikilo zay MDRM mety anefoka ny ahy tsy maintsy hitako ny toerana miafina ivorindry zareo fa bebe ihany ny volana ampanantenainy aho saiky kely ataony loka raha nisy kely marina dia zao inona zany ho any hevitra atao amin'ny dada Saoly akia ny azoko atao ngamba dia mampita vaovao amin'ny Joarina amin'ny dadanareo mba hampiomanana andry zareo mialoha sy ahafahany mandositra raha misy fisamborana efa zava-dehibe zany fa misaotra anao Robert adidiko amin'ny fianakavianao zany ka tsy misy isaoranao ka ary andeha amin'izay afa etso roako izany vady malalako izany efa betsaka retiko tay azoko retiko aleo amin'izay ody aloha efa sasamiandry angam'izay niny eny an-trano ary tsy olona mamindra ve zany mikatsakatsaka makaty zany tena olona mihitsy zao ho iza ary pakakitay koa ve every fa sary ary makakitay ato amin'ity aly ty rehefa riva be toy izao ka fa iza ary aleo mivonina tsara ihany sao dia olon-dratsy ka ahoana indray ty makakitay mody masoandro ty ry Joary io be afady sy anao ina ty amin'ny andro ariva be olo sao salama tsara ve lose salama tsara fa sy manao any salama tsara koa fa mba te resaka kely amin'ny sery Joary nareo mantsy lasa tsy hita firy-tsony ao an-tanàna tsony tatoato ka avarina amin'ny asa mandraraha iny atsara zany ve marina sa tsy te efanena amin'ireo miaramila mivezivezy aty eny mety ho izay ihany fa inona aloha ny resaka tiany sy atao amiko sa itsikilo any nahatonga avansy aty anaty ala aty zany velively fa lamino no izay ny sery Joary piravavy ny olo tiatsika noho izany dia pirahalahy zany tsika ka na pirahalahm-panambadiana sika tsy hitovy mihitsy ka fa nahoana kosa sahagazy kely ty ve hitovy amin'izay zanaka kompani foefo sady citoyen français io saingy pirahalahy kosa tsika no isay zao da mivadiko ka manana didy amin'izay mahafandray zany ka manana didy amiko ahoana mose manana didy amin'izay singara alsona mba tsy ho voasambotro amin'ny miaramila mba tena azo antoka ary tsy mifony hevitra ambadika ve zany matony fa manantona mangina ty dia midiky zany fa tsy tiako isa lala ny fanampiko anse kasakasaka se raha toky ahy sena tsiko fitiavana mampy atoko ve ny atongavanao be raha ty mety asomba vaobetsaka koa le fasataratasy ty aloha aleo moa dia atokisana ihany raha tsy mila fanampiako mose dia tsy maninona fa tsofirano ary andeha ka nijanona fa mila fanampinsy ahy ary tsy za ihany fa ny fikambananay koa indrindraindrindra edre matikisy efa tena vonina nampy anareo sady pirahalahm-panambadiana ngeo atsika saotra petsaka fa matoky an'izay Robert zay fa manaikitra ny tondro tsy amelako raha tsy fantatro ny momba ny lasan'ny namanina rehetra ary Joary tahono ahy mety mbola ahatra ve ny fiasana mpikomy sy MDRM ataondreo miaramila vazaha sy Senegaly eto amintsika tena haritra mihitsy aloha zany raha tsy tapitra voasambotra daholo ny mpikomy sy mitarika fikambanana rehetra eto amin'osy na jiny zany na Panama na MDRM zany ve sambatra aloha nareo se eno fa ahoana ny lazasy zany sambatra nareo fa nahavita ny raharaham-panambadianareo za Saoly anefa tsy afaka manao na dia vodindry akory aza fa manahirana mamory olona ankehitriny ay ve afaka manampy an'izay koa nge amin'ny famitana ny rahanareo sao dia tsy mety sady manahirana amin'izay zany ry zay tapako dia era ny fahazamanasy ho ahy tsara angamba raha makany an-tranonay mihitsy nareo andiniantsika ny tokony atao Saoly zeno angerisika tsy mifanara-tsainy kofehy manara-panjaitra reny rehefa tsika roa lahy miray hevitra tongava fotsiny nareo any an-trano no manatsika ny rahanareo ozy tia zany ka vitatsika io ry Joary fa tongava fotsiny sanareo roa mbola tsy te hiray trano
Sady ho lasandry zalangy iny fofombadiny sy tsara tare iny raha toandro fitery ronono eo se. Izany dia izany fa azo antoka indray aloha raha fitiavan'ny Saoly anahy. Kanefa na izany aza ary Joary tsy aleo ve velesina mividy mbola mafana. Aza manafa nampiense aho amin'ny fandaniana rehetra. So dia tsy mety izany Robert. Tena marina. Aloha ihany izany miezaka anao an'izay avitanandrarana sy Saoly ka. Aza mba ory ampiana ry Joary. Vao teo any laza fa pirahalatsika na izany azy. Ka avelao hanampy an'se amin'ny raranareo. Tsy hanisy olana amin'izany kosa eny fa matoky e. Maninona tokoa moa raha ikeko ny fanampiana Robert. Fa inona no mba vitako mahantra kely ity moa? Naninona Saoly ny sy niaraka taminao nakatiry Joary? Saoly ve? Izany hoe fantatro fa tsy nilazainy se tamin'ny Saoly indray ny resakitsika. Sa ahoana? Marina izany. Rehefa nandinika mantsy dia tsy mety aminao indray ny hanampiana ianao amin'ny raharaham-panambadianareo? Ka niandrina mitsina ny volo dia no nienatrako sadaka indray aho satria zavy ny apakabady dia nareo nandany mondro kely amin'izany. Inona ny olana amin'izany e? Ary averiko eto fa izay tapako dia iran'se eny. Izany tokoa ry Joary fitiavana ianao sy Saoly no hanampiana ianareo fa tsy misy antony hafa akory. Sady zandriko raha teo Saoly. Ka miahiahy ihany amako hoe sao tsy anaiky ny hanampianareo ahy Saoliko. Izany andresy lahatra azy fa tsy ianao ka. Sao fotsiny lazao izay andro tiany se hanaovana ny rarahanareo fa votaitsika na ara-pitso aza. Vodondro tahaka any anay se eny ve natao sa soratra ihany koa? Mienatra ry izy mivady fa nareo andranana indray ve moa no hanafenana losola? Lazao tsy ampisalasalana ry izay hevitra ry Joary fa aza manao ohatran'io moa. Eny ary. Fantatrareo fa za sisa miandreniko tao ireny nahafatesan'ny raiko sy ny Zokrola sy samy maty voatototry ny tany tamin'ny fehdim-bolamena fazatany an'Osy-Pianala. Mahandro izay sy neny. Ka aleo vodondry ihany aloha natao fa rehefa milamina any ariana ve tsy ataony soratra. Tsy maninona rehefa izay mety amin'seka. Atao makotrokotroka be tahaka ny nataony ve sa hotsotsorina? Nefa tsy voarara ve izao no mamory olona marobe amin'izao? Sa ahoana ry Robert? Tsy olan'izany fa amin'ny anarako mihitsy ny akatsika amin'ny fahazon-dalana mory olona e. Citoyen français akatokisa amin'ny fanjakana. Noho izany tsy misy ahianareo na kely azy. Dia tsy atahorana ve raha tonga manatrika ny raharaha eo koa dada? Eny tokoa. Pitarika ny MDRM eto an-tanàna izy. Ary iza koa MDRM ka sao dia anahirana. Saingy ingany tsy nahavitako ny raharanay na tamin'ny taon-dasa na tamin'ity taona 17 vao manomboka ity e. Ny amin'ny hatrany ny tolona fanomiarana amin'ny mpanjanaka ka sarotiny amin'ny famoriana olona zareo. Tsy misy atahoranareo na kely aza ho azy izany e. Ampiomany fotsiny ny fianakaviana ary omeo toky fa tsy hisy miaramila ny elingelina ny lanonantsika izany. Dia roviana izany ny eritreretinao androsoana ny rarahanareo ry Joary? Amin'ny volana avril na may ano any e. Mety ve? Efa mba fararano mantsy amin'izany. Ela loatra izany ry sea. Vao faran'ny volana febroary angetsika izao e. Sady tsy mila miandro fararano izany fa etoanay avokoa izay tsy vitanao e. Ka roviana ry izany mety e. Ataovy amin'ny volana marsa mitsidika io fa zangatan'andro e. Tsy aizy avoaka ny apitso amin'izao fikomiana ato sy roa izao. Tsy maninona fa aleo volana marsa izany e. Efa ela koa manko Saoly no niandry ny raharanay. Na dia vodiondry fotsiny aza. Dia izao ary mijery mpanandro ihany anefa. Dia resao ny reninao fa za koa sy ilaza amin'ny dada sineny ary Saoly. Eny ary fa misaotra anareo mivady. Sitraka hoento matory ka hovaliana raha matsiahy. Tsy misy isaorana re izany ry Joary iza moa no tokony hifanampy raha tsy tsika izao ihany. Mihevitra mantsy alary Joary fa fitiavako an'lahy no napiako an'lahy. Ahita angahany tsara ilahy fa tongava ny andro malaza an'lahy. Nazavainy Joary tamiko ny resaka ny fanaovany tamin'ny Robert Sena.
Saingy tsy azoko izany ka milaviko. Gaga nefa fanandresy lahatra sy ny sokoko izay nanambany any Soary teo aloha. Mifona somanena tamin'ny favanatoloana izy. Azo todiny ery nanovana ny fodiondrinay. Naiky ihany aho ny farany satria tiako loatra Soary. Rehefa ela nandriko ny tokananay trano. Teo an-tokotaninay nanovana ny raranay. Maro ny fianakavianana izay na ry nahafinaritra ny lanonana nefa zava-dosa ny hafarany. Tateraka ihany raha mpanambadiantsika ry Saoly. Na dia vodiny fotsiny aza. Iano tsy nampoiziko fa vetivety monja ny fanomanana azy. Noho ny fanampiana Aubert sy Henoko. Eny saika nandany fanampiany zareo ihany nefa nanaiky satria tiako raha mitokantrano amin'izay tsika. Fa nisoratra kosa tsy maintsy ataontsika rehefa ny aoriana ka milamy manontany. Izany tokoa sady tiako raha neripontsika ihany no amitana azy. Sa ahoana ozy ianao? Ia, zaiko no masaka ao an-tsaiko ry Joary. Tsy dia tiako raha rosoko vavy efa nanamby tamin'izao vodiony izao no mbola hanampy amin'ny soram-panambadiantsika koa. Mitovy hevitsika fa ny mahafaly azy ao dia mba samy eto avokoa ny ray aman-drentsika. Jereo angera tsy mangeriny resaky ny ensingara alsona dadanareo. Mahay mifandray aman'olona kosa loatra io reninao io e. Izy aloha dia izay. Olona efa miavina matoa tsy milobava aminy fa hainy mihitsy mampiresaka olona. Neny aloha dia izay mihitsy ka fa iraha alsona dadanao no tsy nampoziko anatrika ty lanonana ty androaniko. Dada indray dia efa niteny hoe tsy maintsy manatrika ny fadiondrintsika na isina fa izany zanany faharoa sady farany. Ay ny teny an'izany izy. Iveriko fa noho ny fatoko isiny any Aubert no nahatongavany eto. Tsy dia izay loatra fa noza faravavany. Neny aza nakatoko taminy raha tsy matahotra ny voasambotra amin'ity lanonana ity iziko. Dia ahoana no navaliny? Raha ranjanako eo izy ka tsy maintsy hatrehako na hamoizako ny haiko azy. Ay ve. Mitovitovy amin'izany koa ny teneniny tamiko maly ariva. Fa inona no lazainy taminao? Ny vodiondrinareo izy dia lanonana dehibe amiko ka tsy maintsy hatrehako ary tsy hananako tahotra na tsy milamina aza ny tany. Izany no teniny. Horisy roa mba hitanareo ve ny hitako e? Fa inona izany se? Reny miaramila avy ny andafy avaratra makaty reny. Andraso hoe eny tokoa tena miaramila reny makaty reny na dia mbola lavitra aza. Ny teny any Aubert mantsy dia nivaliany sotra hoe tsy misy atahorana na andalo eto azy reny miaramila reny fa lanonana nahazahoany alala ny ty vodiondry ity. Ary dada isan'ny mpitarika ny MDRM eto an-tanàna io mba ahoana ka? Na za koa aza mpikambana MDRM. Ka efa niresaka an'izany tamin'ny Aubert fa ny tsy misy atahorana foana na sesiny. Dada koa azy ty toa tsy rototra akory na dia nireseko lahatra mba hody azako. Ohatra ity. Fa inona mampisahotaka ny olona vetivety eo sady toa mandositra avokoa ny izy izany. Ka reny miaramila efa kaiky reny sy Joary. Jereo fa ohatry ny mamana basy avokoa izy rehetra. Andoantsika hiala eto ingana ka? Mandehana mandositra ry Joary fa ho samboriny reny miaramila reny ange ianao e. Izany tokoa ve? Aleo marina ndositra ingana ry Saoly. Sao dia voasambotra eto. Lasa za koa hiaraka aminao fa andrasika. Angaina ianao e. Tazandre miaramila reny ange tsika. Tokony tsy hanaraka akory ange ianao fa mosahirana aty e. Androtsika androany ka tsy misaraka aminao mihitsy ry Joary. Aiza misaray fiainana. Efa lasa lavitra isika fa dao aloha hiafina itsy amin'ny isikirehitra itsy sady mahatazana ny eny tanàna tsara eto. Marina izany. Sady efa reraka izany. Aviaingana ary misirika eto tapitra nandositra avokoa ny olona rehetra fa toa olona efatra sy dimy sisa mitazaka eto. Dada sy neny dia raha ny firenao ary Saoly sy Aubert sisy ireo ka. Ohatran'ny famaly be amin'ny miaramila ange ny en'izany. Iano maninona ny renao ohatry ny atositosika ilay miaramila Senegal be io? Asa fa
Mampifotofo any mijery azy manositosika eny toy izao ka ohatra manakana miaramila tsy sambotra ny tantanareo aniny izany. Andriamanitra, firiny Senegal indray dia tolefika artsoary a. Senegal tsy vanina tsy mankao toy. Ngesarine. Oe, firiny koa dada marina. Asa fampitolefika koa iteny tsy rara amin'ny tany. Dia sanatry maty ianao. Ary miakoa ka io amin'ny sery sy ny reninao. Losinona ny tirtsoary. Ary ino dia ataonao Bera? Oe, tombo famaly miaramila. Mifamaly tokoa raha fahitana andro zareo sady ohatra ny fialala miaramila vazaha mihitsy izy dia indreny fa lasa ry zareo. Napoiskoto zao dia naleoko tsy nisy ty fodiondry-androany ty ka. Iza moa napory Saoly a. Sao voatifitra ny reniko ary voatifitra koa rainao. Tsy rary. Voatifitra teo amin'ny tratrany izy ka maty tsy nisy azo natao tamin'intsony. Hainy tsy sambotra ny dada no antondiandreo miaramila vazaha Senegal tamin'iny andro iny. Saingy tsy nanaiky ny fisamborana azy ny renindroary ka voatifitra voalohany. Ny dada raha teo moa tsy nety nanaraka andreo miaramila ka izay ny tifirany azy. Tsy zarery ny vodina lahy fa neny siseniko. Eo Bera kosa zara fa mahatery anay fa toy ny menamenatra samy foana. Fa ny tena nampahangotsika ny foko dia hitsoary namoy reniny. Tsy mifanalavitra moa ny fasan-drazanay. Ka vo ny ilana ny moazandro dia nandevina Andriamatora ny Ivy-Renitsoary izay. Nandefina ny data avy eo. Efa no dia avokoa mpandefina fa zazy tsoary ery no mbola teo ampasan'ny data. Kinana sato rery anay kanefa dia nandao tsy fitiny ankehitriny. Tsy feromaina ny rana latsaka ao ry Ndrarasona fa sisika melona fitiavan-tanindrazana ao am-ponay. Andriam-piadanana izany dada malalako izany. Vita ny adidinao. Fahasaizanao koa kosa noho ny tolona mandra-pahavaky ny tanindrazantsika eo ambany vahon'ny mpanjanaka. Izany indrindra ry Saoly. Efa nanao voaly tany amin'ny fasan'ny ray aman-dreny koa fa hita izany OMDRM sy tolona ho any tanindrazako mandra-pahafasako. Ka asa raha ekenao izany na tsy? Tsoary vadoka angenao e. Kanefa ho azo interana sy ampiadana anao ve ty vadinao sisapaty ty? Tsoary tsy ray tsy reny tsy zoky tsy zany fa onjoonjoko sasao rery sisa. Na sisapaty na sisa ninona ianao dia vadiko foana. Ary tiaviko mandrakizay. Misaotra ry Saoly. Indrisy anefa fa tsy afaka ny eo anilanao mandrakariva. Satria nahoana ny tsy eo anilako mandrakariva ianao? Tsy afaka nipetraka ny tanàna intsony ahy. Voatery miara-miafina amin'ireo mpitolona namako. Mety efa voasambotra na voatifitra koa angehara tsy nay nandositra tamin'ny raha ratsika iny. Ka anaraka anao any aiza le anao e. Tsy ry Saoly. Tsy ny fanarahanao ahy no iriko fa ny fanampianao ahy. Ka inona ary no azoko hanampiananao? Tserisereo sy karakarao ny fambolena sy fiopitsika. Dia aza malahelo fa hitsidika anao matetika. Eny ary. Aleoko manana anao velona ny am-pifenana any
toy izay ahitanao voasambotra na sanatria voadifotra raha mijanona ao an-tanàna. Mba tsy ampanginanao nefa dia alay mipetraka any amintsika ny reninao. Hevitra mety sady tiako tokoa izany ry Joary a. Olan'ny alahelo ny dada ao an-tranony ao ny raha vela hipetratra ireo. Raha tsy efa nitao miseny hipetraka any aminy izy izay. Hitako mitantana azy mantsy eny tamin'ny fidian'ny mpandevona teo. Ny indray aloha dia fantatro fa tsy hipetraka any amin'ny CMC Opera izany mihitsy ka. Eny ary, alay izy hipetraka any amintsika. Fa za kosa tsy hivelana tanàna intsony. Eto ny voatery andahoanao sy hamonjy ireo namoaka any anaty ala firenena e. Joary a. Dia eto am-pasaridady eto ve izany misy rahantsika? Aza malay izy mivadika izany fa hititika anao matetika ahy. Ka maninona nefa raha mba matory any an-tranontsika ianao na dia anio alina fotsiny azy. Tsiry saoly a. Mila mailo sika fa efa vita izao ny fandevenana. Iza mahalala raha ataon'ny miaramila sarika mpandriana ao any io alina fa mody amina ferany andevona fotsiny. Marina aloha izany. Boay, taika ny olona fa nitaontsika ela tao amin'izay e. Veloma vetivety ry saoly a. Veloma Joary. Andro faefatra. Sisa manjony lalana moty anaty orambe. Otsako ny olana sady mangovitry ny atsika ny vatako. Tonga eto an-tanàna ihany hafaneoko ao amin'iny. Sady tsy lavitra ny tranonay Joary ny tranony. Iza ary izany mandondona amin'ny andro hariva izany? Andrasoloha eo jereko. Zay andro neny a. Saoly, fangatso moa ty fanakaty indray. Midira aloha, midira. Tena otsako ny orana indry izany. Jereo fa mangovitry ny atsika mihitsy. Esora aloha reny fitafiana lena be reny dia aloha indry nomeko akanjo solondrika. Andraso mihitsy aloha. Misaotra ry neny. Ary ianao seny ve tsy tratra ny orana? Voningatona katao trano ano ny latsaka ny orana ka. Seny mety lena kely ihany fa mbola nanatitra taty izy vonodiko. Ka hoe hanao vaingana aloha reto akanjo reto hoe anaovy reto dia ty lamba firako sy ty aloha isalorana. Tena mangovitra mihitsy indray. Misahirana ery neny mikarakara. Tao izany indray ny tena nitona-pahoriana fa tsy izy vao avy nandefina ny vatiny. Sany tokoa mantsy ny fitiavan-dreny a. Manadiny ny fahoriana rehefa mikarakara ny zanany. Ka efa nahazo hafanana tsara indriny sa hoana? Efa tsy mangatsika loatra tsony afa. Misaotra betsaka ry neny a. Ndry? Fiona mampitomany indry e. Hono Fiatiza ny zanako izany. Sady sambatra no oro ny voko ry neny a. Maninona? Sambatra fa mbola manana anao. Saingy oro tanteraka fa nandao atsika tara. Karetsy. Ataona fa izany no fahefan'ny mpanjanaka. Satria ve izy manam-pahefana sy manambasy dia tompony hainao ihany koa. Afaka ninona moa tsika vao zanaka. Atody ady amam-bato. Ny mionina no azontsika atao fa izay ny fiainana tany. Tany be sopatra sy fiangarana. Tsy natao any madinika fa fanjakany be vola sy ny matanjaka. Na inina itsahana sy fisahana aza nefa ny rariny dia mbola andresany parany any. Nganery neny. Arono nanina ho andreny tsy tonga dia noty fanakaty. Efa manambady ny endry fa tsy zaza tezako tsony. Mba mila ndry ohatranonareo zao Joary. Nga izy ao e. Fa iza? Lasa niafina miaramila fa iza moa. Mba satry ny niaranody tamiko no niavy nandevina kanefa voatery nandeha namonjy ny namany any analana izy. Tena mety dia mety koa retsy ny nataony a.
Fa ahoana no ilazanao an'izany? Mpiara-mitolona amin'irainareo nge joary ka tokony ho mailo nisy miaramila 3 lahy mirongo basy ireny zao tazana isehiny nakany tsy matao an-tranony tamin'ny fahatongavanay. Zany nakany tsy matao an-tranony eno orereny vadiny nahita azy natositosika ry zareo. Amin'izay sady totoony amin'ny vodi-basy ny takadakany avy ao ve? Zany tsy fakana tsotratsony ange zany fa fisamborana mihitsy. Zay mihitsy. Tsy mamantsy sady mpikambana MTRM no namany Joary akaiky. Zay indrindra ny lazako teo hoe mety ny nataon'ny vadindrera tsy nody taty. Tena raharaty fiazana mpitolana mpikambana MTRM eto tanàntika. Ka miely sy memahery vaika nge metsika ataon'ny mpitolona tato ato dia tsy mahasamboriny zareo iny zany zao atao famitorana dia hogadraina. Ny ahiko aza dia ny hodifirin'ny zareo rehefa vita ny famitorana azoko. Dia sanatrisy izany tokoa veriny raha matorany ivoren'ny Joary sy ny Raindry aza santifirinako izay tsy maviky. Mba ataon'inona loatra rety taona 7 ty Tao meromotra sy mamono malagasy ny vazam-panjanaka. Taonany fikominy malagasy retsy efatra amin'ny taon-dasy zany fa tsy voazao 7 manomboka izao. Leo fampanantenana fahaleovantena hatramin'ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa ny malagasy. Leo asa fanompoana tsy misy farany amin'ny smotika. Leo ny tsy fitovinjo satria ireo gaz citoyen français na vazaha taratasy avela iaina malalaka. Fa ny indigenana ny gaz teratany kosa dia vozona ohatry ny tsy olombelona. Tsy hitantsony izy ity ka. Fa ny tena nakanisako aty ngerineny dia niakanao ka ahoana fa tsy azoko. Hipetraka ny amiko sady mba ho namana rehefa za rery no ao an-trano tsy tantoko ny mieritreritra ny hipetra-drery sy alahelo lavany dadato. Ka na hipetraka any amindry aza nge alahelo andraindry foana tsy fogy koa ty tranonay ity fa aloha zaho eto ihany ka. Dia tsy ho any amiko izany neny fa hipetra-drery ato. Tsy maninona retsy zany firifiry moa ny vehivavy manano tena no mipetra-drery. Indray ariko fa aty aminao ano atora ny olona dia raha pitso maraina indray amody zany fa inona foana ty mampanjonitra anao iran'ny trano toy sy eno Omaly avy ny nandevina andraiko dia tokony faly siome aminao Tena hita mihitsy fa tsy mandrara ny fahoriam-bady raha ianao. Ka nanjonitra sisaona mandritra ny 100 taona eo azy ianao tsy hiverina tsony izy. Aza mba mafory Obera. Raiko niteraka anange iny. Ekeko zany saingy atao ahoana fa zay ny anjarany. Anjara nofinidiny sa noho ny fitaka nataonao? Fitaka nataoko ahoana? Zaniko. Ary iza ny fitahako. Motsy teneranantsika nanaovana ny vodiondry ny zandranareo iny. Ekeko fa teneranantsika satria nataontsika mba hisamborany miaramila ny Joary. Nefa ny raiko indray ny maty voatifitra. Ka izy ny tia natrika ny raharaha iny eoko. Olona zahavo miaramila ngeny raha ianao mampitarika MDRM azy eto tanany. Nanome toky ihany nefa ianao fa tsy hikasika ny dadakory ny miaramila amin'ny maharafozanao azy. Efa nanazava an'izany tamin'ilay vazaka-piteny iny nge ahy. Nefa hitanao tsara fa zany indray no nasindry zareo temaina noho ny fiarovako andrainao. Ny fantatro fotsiny dia izao nanome toky ahy ianao fa hiresaka mialohan'ny miaramila. Ka rehefa tonga ry zareo dia Joary ny samboriny nantifiriny. Fa dada kosa ozy ianao tsy ataondry zareo ninninna fa olona zainao hoe rafozanao. Tsy fantatro matsy ry se fa ny fanarahako mialoha tamin'ireny miaramila ireny ny hamono rainao. Modina melaka kapiteny Dizaka. Kanefa efa mifanarahanay fa ny rainao mihitsy no tifirina tamin'iny. Zao ndraiko maty voatifitra fa le Joary-ndozy iny kosa mbola afaka miriarisy manambady anjandriko any ihany. Ka tsy ianao ihany ve ny nampandositra azy se tamin'iny moa? Ry Obera, ianao ihany ngeny naniraka hoe asevy mandositra amin'izay Joary fa hitifitra azy eny ampandosirana ny miaramila. Zay aloha Zaniko. Saingy vao nahita andrainao miaramila dia nisambotra azy ny namaika andry zalahy. Saingy tsy nentina naraka morandry zareo ny rainao dia nitifiriny. Fa Joary kosa tafaporitsaka nandositra dia tsy hitandry zareo tsony. Atao fotsiny izay ahitanao an'iny Joary iny dia atolorin'ny miaramila ho vonoiny.
raha tsy izany tsy afaka ny alahelo any dada. Efa mikariko azy mihitsy re azy zao hoe tsy masakaiza aloha ny efa natoroko miaramila dia ny samboriny. Ary noko fa rehefa voaterinao anketo mivaivay tsy ma dia tsy maintsy hanoro an'izay misy any Joary. Engane, fa noho ny vitam-bokany ihany nahafahany nandositra sy nahafaty any dada. Zay aloha kifa andeha hiasa amin'izay aka. Andeha hiasa? Fa angatsy hoe amin'ny herinandro indray nareo no mandeha torony. Ka nahazo afatra maika avy amin'ny lehibe aho fa hiainga androany izay Indray kosa reo pera. Dia zarery indray izany ny ato an-trano. Vetivety re aho dia miverina fa aza miretika-aina tahaka ny ory se eno ah. Hitako eo ary izany koa. Afaka ny aninona moa za fa miandry ny fiverenanao indray izany. Eo aloha ianao ry se eny fandeha handray ny vola be karamako ah. Efa vita izay ny amin'ny raha lisaonina rainao fa Joary indray izao no atao azo alambo. Tapabolana zao tsy nahitako any Joary sy nipetrahako rery tato an-tranonay. Rovena re izy no hitako indray fa malahelo azy azany. Neniko moa tsy mety hipetraka aty amiko mba ho namako akory. Dia mandra-pahoviana no isara toerana toy izao zasy Joary. Joary aiza re nao e. Raha mba fantatro mantsy ny alaheloko anao mila anao Oay, misy mandondona ao ambarabaranao izany. Izary izao mandondona amin'ny andro alefa isasako izao. Sao dia tsy olana mpamosavy sanatria. Marina raha mba hamohana io varavarana fa matahotra izany. Saoly. Oay, miantso ny anarako izany. Izao Za ihany rehefa mba vao malaky Ka ianao aza tsy fantatro akory ko. Fa izy ianao Za feoko izany fe dia tsy fantatrao voaio Ohatrany feo an-Joary izany. Nefa sao dia olona mianatra ny feony ka. Mba vao mory Saoly tahin'Andriamanitra ianao Inona re no ataoko Andraso akakitay hafa ho velesiko avy hatrany amin'ny vatakitay raha ohatra hoe olon-dratsy. Dia tsy mahafantatra ny feoko mihitsy ve ianao Za ihany ty mba vao re. Efa tamy ahy Za ihany re ty fa ianao koa. Ohatray, fa toy Joary. Aza dia mihena mafy ny anarako fa nindrindrina aza manatsofiny. Ay, marina tokoa. Samy hafaliako mahita anao indray, marina. Tonga ihany ny vadika. Hidimaingana aloha ny trano Ary atao iny kitahina tanana iny. Ka saikerovako tena fa sao dia ianao olon-dratsy Ary aloha za aloha anaty trano ity dia hanety trano. Zay. Ka ahoana ry Joary? Tsy manoroka akory ny izy. Ohatray. Tsy aroroako izany vadiko izany Salama tsara ve aloha ianao Ary aiza ny Joary no ianao rery natao trano? Salama. Fa nena tsy mety hipetraka aty nge nandresy lahatra azy aho fa ny alamaina. Zany ve? Ia. Dia mahatoka natao tranontsika ato ianao sa? Ka afaka ho aiza moa ato nefa tokantranontsika. Fa ny alaheloko anao no mila tsy ho zakako. Voateo mihitsy aho zao nanembona mafy anao ery. Na za koa aza nge tena malero anao fa tsy afa manoatra Ary nahoana no alimbe toy izao ianao vao makaty Ka tianao hifanihatra miaramila mikariko ary ve? Voatery miandro ny andro alina vao afaka makaty. Marina aloha izany
Aleo tokoa mailo ihany fa ny mahery tsy mao tsy ho ela velona. Marina izany sady mamangy anao azy zao no mba hakafaty kely fa namanay milaza natra vatsy tsy mibotra tsony ane. Namanareo iza moa izany? Itsima ka. Itsima iza? Itsima zanaka rakoto zafy rehefa ianao koa. Orjoary tsy maneka maty vao nalevina ho maly. Manina? Zany. Maty ho Itsima? Eno efa tapabolana izay ny isamborany miaramila azy sy ny tazonany azy tany. Avako mala nefa dia tonga ny iraka. Laza tamin'ny vadiny aka ny fatany tany amin'ny tompo miaramila. Fa hoe nitifirina rehefa tsy entina noro ny toerana fifiananareo. Ay misy an'izany. Izy ilay Itsima dia maty koa izany lahy. Lesakaizako fahasaza sy miarana loha tamiko fahiny. Ka zay Orjoary sady mpiara-mitolo amiko koa ilay izy. Nefa tia mivono mpanjakazaka tan'olona kehitriny. Ka nahavaky foheriny nijery ny vady amanjana ny tany ampandevinana azy. Itsima mbola izy valiny izao fandatsahana ny rano tia tanin-drazana izao fa tsy ho verimaina akory. Mandra-pahoviana nefa. Aloha fa tena miaromotra mihitsy izao mpanjanaka any ka manao izay fomba rehetra andriganana mpitolona rehetra ninona fikambanana misy azy. Izany ve? Fa ahoana nefa ny ilazana ho an'izany? Ino tsara hitantarako azy ary. Eno anao efa tamin'ny taon-dasa no niatomboka tany Atsimo tsy nananosy izao etsi-pikominy malagasy izao toy ny tany Manakara ohatra. Izay vao nirehetra tia voatany toy ny tety Sabotsy Namena tamin'ny 12 Jona 1970 sy tany amin'ny toerana sasany. Ireny etsi-pikominy ireny dia niseho tamin'ny alalan'ny famorim-bahoaka sy famonoana vazaha bobody-tany na voanjo ary fanafiana trano-mpanjakana sy ny sisa. Tena nanao mikatezitra ny mpanjanaka nanoloana an'izany? Tsy tezitra fotsiny fa nanomana fandringanana ambikony ary famitihana fikambanam-pitoromana rehetra. Nampitomboana be ny isan'ny polisy Senegal sy Comoriana nampiasain'ny Sûreté Générale ary ny 9 Febroary lasa teo no tonga nampy tafika frantsay ny bataillon des tirailleurs sénégalais. Fa ahoana no nahalalana ao an'izany? Tatitra nataony namany avy tany Antananarivo mifandray amin'ilay inspecteur de police miasa amin'ny Sûreté Générale ao mantsy ny fikambananay. Ay ve? Dia ahoana hono? Nampidirana pitsikilo maro ireo fikambanana miafina toy ny Jina sy Panama. Eny fa hatramin'ny MDRM misy anay aza dia tafiditra ny pitsikilo. Tsy iza fa i baron lehibe ny Sûreté Générale frantsay no manakaramana izany pitsikilo maro be izany. Andray? Tena misy marina izany ny malagasy pitsikilo ny mpanjanaka fa tsy lainga. Ireny no fitaovan'ny mpanjanaka mba antotoana sy amitihana fikambanam-pitolomana rehetra. Indrindra ny mpitolona MDRM izay tsy manao tolona mitapetiana fa fandresen-dahatra fotsiny ihany. Saingy indrisy fa atao aza lamba kehitriny ka voatery miafana any anaty ara tahaka anay. Ka atahoany andao amin'izay tsika atory fa varindresaka eto koa sady mety reraky ny diso ao ianao eo. Pirina an'ireto akanjo voapasoka tsy anaty armoara aloha. Ohatra fa valopinina koa reto valopy roa nilatsaka avy ato anaty armoara reto. Andraso valiny tatitra fitsikilovana ho avy ny miaramila isambotra Andralosonina sy Joary fa homany tsara ny velapandrika. Alaivo ao moramanga toy ny mahazatra ny karamanao rehefa voasambotra na voatifitra ireo olona ireo. Indrindra fa Iralosonina Sony, secrétaire de l'administrateur civil. Ay ve ka pitsikilo ny vazaha iny aubergine. Rehefa nomany melosany ny fisamborana sy fitifirana ny dada. Tena tsy vaniny ianao ireo bera. Rinona indray natao anatin'ity valopy kely faharoa ity. Raso hoe
Andry lanitro, sarinina daholo reto. Toa sary mariazy ny Aubert miaraka amin'ny vehivavy ny haiko be. Sary 3 samihafa reto. Samy misy soratra voaravaka sary fo hoe Aubert et Charlène. Ty izao sary nisy roa mifampisakambina. Dia ty indray sary eo ampanaovana soa ny ara-panambadiana angamba. Ary ty sary eo fanoroka mihitsy. Andray ka sady pitsikilo nefa vadin'olona iny Aubert iny. Matyany ve mivadiko e? Vadiko. Ohatray, toatrerina avy hatrany mamalinao ny arahapako. Ary sary iny reny an-tananao reny? Sarinao sy ny vadinao ry le pitsikilom-bazaha ty a. Ahoana? Vehivavy mpisavasava tsy mahalala fomba. Dia efa sahanao koa mantsy ny kastanana ankehitriny ry Aubert a. Ka tsy tiako misavasavanao ny entako ka. Mba manana vie privée koa. Satria za tsy tena vadinao. Za koa ngeny ty savasava fa ny sekreanao ny te apetrapetraka any amin'ny fitoeran-dambany. Tsy raharahako zany fa zao fotsiny ny ahy e. Aza boaka ny ty trano ty ny zavatra fantatro mombara mbola tianao novelona. Satria pitsikilom-bazaha-panjanaka ny tena asanao fa tsy assistant any inspecteur des travaux publics akory. Miteny anao azay a. Zany fatsy anao. Mahay mandainga ianao ka. Fa ny tena mampamandalitra anao dia enao sanamitaka nefa efa manambady an'i Charlène. Ko maninona nefa zany e? Ay tsy fanaovana torinina andaozanao isaky ny miala eto fa famonjena ny vady aman-janakao. Vady aman-janako ve ariko raha matotia Lehilahy tsy vano ianao ry Aubert. Moramora kely ny vavanao so vao felaka fandroany io indray. Dia felao ariara felanao e. Dia soratra amin'ny haiko mihitsy anarahako andraiko any am-pasana. Ay. Aleoko mandefa tsy te hanapatra ny atezerako aminao ahy. Dia hoaiza indray zany zao monsieur Aubert? Ho any amin'ny patron vazaha mpandray ny tatitry ny fitsikilovana sa amonjy ary Charlène na vady malalany? Inona ny vakianao aloha amin'izany fa izay asomy fiainanao everiny? Mba halazao amiko ary azafady ny antony nanambadianao ahy alohan'ny andehananao e. Fitiavana ve sa tanjoninona ny nanambadianao ahy? Fitiavana anao fa enao nge malalay finosana eo e. Zany fitahanao indray ny lazainao malalay finosana. Zao ihany ny teniko aminao se eno ataovy ampy anao ny vola sy ny firavaka azonao amiko. Maninona? Motsy vola sy voninahitra ny tena mahafatifaty anareo vehivavy. Noho izany mipetra tsara dia akimbony ny mivava rehefa azonao izay ilainao. Eny afaka hoaiza moa ary afaka ny aninona? Zay mihitsy. Voafandriko ny savisioka mampandratrisanao ka tapitalaka leto ny sokina nanany pato. Ka aninona moa ianao e? Sa hiverina inono amin'ny rasoary ianao? Iny efa mananteny iny koa ve moa velona anao tsony? Ary izy amin'ny lehilahy eto an-tanàna ny vonanao moa ny tianao ty. Arena ianao ary lasa mandeha any e. Eny Ndry, fa nisy inona ny bongobongo maro tahaka an'izao ndry sy ino nitomany foana nga? Nitomany foana tokoa fa nisy zavatra tsy napoiziko ary nampalahelo aloatra ary neny. Zavatra inona ny tsy napoizy ndry ka nampalahelo andry e? Ohatray. Voafitako Aubert ary neny. Voafitako Aubert? Voafitany ahoana koa ny ty fa tsy azoko e. Fankaty fatratra ery mantsy ny fahitako anareo hatramin'izay. Longo mitoto-bozaka sy fihetsaram-bela tsy avokoa reny hitanao reny. Zany ve retsy? Fa ahoana ny lazandrian'izany? Tena tsy azoko. Iny Aubert napaikatra ho vadiny iny dia efa vadin'olon-kafa. Rery rasako. Efa vadin'olon-kafa hoe Aubert? Zany tokoa ry neny a. Ny masoko izao no nahita ny sary mariaziny zareo. Ary no amafisy ny famanambady aman-janaka izy. Ay, tena lehilahy tsy vaky atatra iny Aubert andry iny raha izany. Hitako moa izy tsy nisoratra tamindry fa mody nanao vodondry mitalakotrokotroka fotsiny. Izy milaza anao toriny any amin'ny faritra reny ry neny a.
dia tsy ho aiza fa andeha hitsidika ny vady aman-janany any. Kako dia inona izany no tena asan'izy sy hanana ny vola be? Taratasy sendra hitako tsy fidiny tao an-tranonay no nahalalako fa pitsikilom-bazaha izy. Andriamanitro, pitsikilom-bazaha hoe? Fa loziny ny ty lazaindrisy se eno Ary ny zava-doza dia efa tetika nomaniny koka iny nafaty any data rineny. Maninona tsara hoe kalakely ty? Izany lazaiko anao izany. Tetika efa nomaniny ahoana no nafaty ambadiko Ijoary no ny fanarahanay sy Aubert fa hotifiriny miaramila tamin'ilay rarahany teo. Andray? Kanjo dia dada mihitsy nefa natory Aubert mialohany miaramila. Dia iny izy hotifiriny iny. Fahadalan'inona koa ty nataondrisy se eno Ay, velam-pandrika ny kasanareo amin'ny nonan-joary izany ireny raharaha-panambadiany ireny. Ny tany fahakalana azy loatra rineny dia ny fofony ainy Nefa nararotiny Aubert mba isamborana na amin'ny nonan-dralsona. Eny fa na nireny joary koa aza dia nitifiriny miaramila nareo. Izany hoe sarymetsika fotsiny le tea-maina nataon'ny kapiteny vazaha tamin'ny Aubert zany. Eny rineny tea-maina fankasitrahana iny fa tsy araky ny eritreretinareo. Zaza ratsy tetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Mifona rineny fa diso mifona. Lasiny mivoaka any fa maharikoriko any na dia nijery andry azy. Ka tsy te hody any an-tranonay sy Aubert tsony rineny fa azarohana re. Indriny te hanambady an'iny. Lasiny mandeha any. Reny zay saka nandritsy hanambady azy nefa mbola nisisika ohatry ny sotro afo ihany ry fa te ho vadim-bazaha taratasy. Mifona sy mibaboka ny atsoko ry rineny Ny fifona andry tsy ampiverina ny vadiko sy ny reny joary fa lasa ndry Lasa ho afa tsy tiako ho hita akory na dia ny salova tavandry azy. Lasa. Eny andeha rehefa roanao saingy lela-paladia aminao farany ry mba tsy ilazan'izao resaka sao amin'ny Saoly Ho indrina ho lazaiko na tsy ho lazaiko aminy fa lasa ndry mivoaka any Bono ary ny soary. Ahoana Taty aminao ve se eny tamin'ity herinandro ty? Izany ve no hanelingelenanao aty an-tranoko amin'izao andro alina izao? Fa nga tsy azona ho anontaniana izy ny zany ho anontanianao. Nanontany azy tokoa ary nilaza izy fa tsy taty aminao. Ka efa voavalina izany no fanontanianaoko. Inona no mbola anontanianao aty? Tsy izany fa satria tsapako tamin'ny fiteniny seheny sy ny fihetsy ny fanandainga tamiko izy. Inona moa ny olana raha taty amiko izy? Zony raha teo no mamangy areniny. Kanefa zo koa nge malala izay alehany sy ataony amin'ny mahavadiko azy. Vadinao sao dia tsy izany ny tena marina. Vinoko indray izy ary zany ka. Vady kelinao satria efa vadin'olona ianao. Sa tsy marina izany? Ay kosa. Oka fa mazava amiko. Se eny nalalanao an'izany ary efa ninoko fa taty aminao izy. Lehilahy tsy mivavaka ary tsy matahotra an'Andriamanitra ianao ry Aubert. Safidinay no nivadika ina nidiran'Andriamanitra amin'izany. Izany tsy mampivavaka anao. Tsy fantatrao akory ny dikany atao hoe fanambadiana sy ny asa ny tokantrano. Maninona ny zanako ny fitahanao? Tsy larahanao izany fa inona koa no lazainy anao Tena ho fantatra? Tiako fantatra mihitsy fa lazao Pitsikely ny mpanjanaka ianao ary tsy matahotody fa noho ianao no nahafaty ambadiko. Baiko nahazonay raha matotika tsy maintsy taterahako Baiko inona moa izany? Ny amtehana amin'ny fomba rehetra ny MDRM fa inona indray Dia mitsikely sy manondro izay mpikambana MDRM no asanao amin'izany. Voalaza anao raha soary Rehefa tsy misy haja intsony moa za ty no antsoina mivantana amin'ny anarako. Asan'olo tsy vanina mpamadika mpiray tanindrazana kay ny asanao. Kanefa ny danany seheny zanakao ny vola be azoko. Raha mbola raha malagasy koa no mikoriana ao anatinao dia tsaro fa hivaly aminao no nataonao. Redirediny olomodiny ianao raha neny ka tsy ahoako Olomodina ahoana moa za? Nga za ho faty tsy ho ela no lazainao fa olomody? Ho faty tsy ho ela tokoa ianao satria tonga hanapitra ny ainao Maninona tsara hoe ilay mibobota angeny ty? Tonga aho hanapitra ny ainao. Satria nahoana? Sady hitsangana ninona ianao Fantatro fa tsy maintsy ho tantarainao amin'ny olona eto an-tanàna momba. Noho izany dia matiny tsara aminao mba hampangina vavanao mandrakizay. Etsoro ny tananao fa aza kindainao
Esoka ny tanako raha tsy tapitra ny anty androany. Zay. Maty ny andro Tsoara. Okzay aho. Maty tsy mba nialany anakory. Mahaiza mihona Saoly. Atao ahoana fa nandavantsika tsy fidiny izy. Mafy zao ka. Raha mba maty naretina nge dia tsy nampanina loatra. Fa ny famonona nataon'olona tsy fanazany tsy zakako. Tena tsy zakako ka. Okzay Saoly. Aoka rehefa tsy tanto ndrambosina hoe. Okzay hoa. Tsy misy maminy amiko tsony ny fiainany. Nahoana ndreko nalaina tamiko tsotro zao. Nahoana. Zay reny etraketraka ny tany. Tsy misy azo atao afa-tsy mampiontena si. Tsy raha reniko sary Tsoara. Dady efa nesorina tamiko. Tendreniko koa mbola alaina amiko. Tsy rariny zao ka. Tena tsy rariny. Eno Saoly. Na inina finoana aza ny rariny dia mino fa mbola niresa izy any aoriana any. Azakivina mamofo fa mbola hito le tianao ary tsy manary anao. Eny iza tsy mono ianterako raha tsy ianao. Raha aman-dreniko efa tsy atsony. Ary seheny manana ny vadiny. Ianao sisany mba. Zaho mialatsy indrindra aminao fa tsy mba afaka nanatrika ny fandevenana andrinao akory. Tsy manome tsiny ianao aka. Fantatro fa sady famonona ny eny ny vela-patrika isamborana na hoiny zava-tozany tranginy. Za indrindra no tsy nahatongavako taty raha tsy zao aly zao indray. Nalailanao mafy raha nandre ny fahafatesany Soary tany anala firenay. Kanefa ny nitsinaka ty no ny finoko fa tsy maintsy isy anao izay isamborana aty. Ka mialatsiny re raha nanarina didy mavesatra taminao. Tsy misy tsinonao zany ka. Efa teo operana nampy anay senina tsy teo asy ianao. Dia tsy fantatra mihitsy zany le tsy matao todina mona ny Soary hatramin'izao. Tsy fantatra mihitsy e. Andro alina konina aminony azy ka tsy nisy nahalalana na atsikaritra. Saika tapaka angely lalandrako tamin'ny fahatongavany opera teto ny laza tamiko e. Ay opera nampandrianao? Ia. Teo ampisakafoana maraina ny tonga izy ny laza tamiko fa maty nisy namonina eny. Fa isy eny taisa? Seny efa ny andry atao an-tranony eny ka. Ay ve. Ary iza zany nahalalandry zareo fa maty nisy namonina eny soa? Raha efa patsakany anisa maraina ka. Nanao odo nisy fa tsy nisy nampandroso nefa ny varavarana ny sokasoka. No ny ela dia niditra izy ka nefa mivalapatra teo amin'ny tany no hitany. Izy ny azakazaka nampandriandry seno. Rehefa tonga nijery an'eny mory seno dia nahatsikaritra dia tanan'olona teo amin'ny tendany. Zany hoe maty nisy nanan-kenda izy zany? Zany mihitsy. Mbola nivantitra teo atendany eny dia tanan'ilay tsy vanina namono azy. Misy zavatra tsy mazava mihitsy eto tanàna eto ka. Ovintany ovindanitra no nisy namono vavy antitra toy izany teto hatramin'izay. Fiarahamonina milamina be mihitsy no nisy teto. Tena mahalasa saina e. Eo opera moa dia nilaza fa tsy maintsy fantanony izay namono an'eny na hoela na hoaingana. Ary ataony tsy vita mora. Marina ny azy. Mbola tsy nahita ny opera tesitra sy nalahelo mafy ohatran'izany raha tsy tamin'io fahoriana iny. Tsy mahagaga izany fa nyrafozam-bavana ireny nisy namono e. Fa mba amin'izay sika tory sao tsy tafafo maraina eo aka. Hainao ihany fa vao manesaona dia tsy maintsy miala eto an-trantsika. Fa maninona anio fa raha mba mangiran-dratsy ianao vao miainga. Ka sy tontena ny miaramila mpampandry-tany raha izany. Sady mbola voro maraimbe zay raha pitsy fa misy fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisina maika. Fanapahan-kevitra momba n'iny zany? Ho tonga vao maraina ny entana anay ho ny iraky ny fikambanana Jina sy Panama.
Efa nanentana ny mpitolona ny afaritra maro ny zareo mba hiara-manao espikomiana lehibe amin'ny 7 sy 8 marsa ho avy zao. Ay, fe misy an'izany e. Mila manapa-kevitra zay raha andray anjara amin'izany espikomiana izany na tsy. Inona moa no tokony hampisalasala anareo ka? Tsy aleo ve mandray anjara amin'izany etsim-pitolomana lehibe izany fa firaisan-kina no ery. Ny MDRM mangeka fikambanana politika mitaky fahaleovantena amin'ny fomba demokratika fa tsy mampiasa hery. Efa tafiditra ny pitsikilom-bazaha koa ny akamaroan'ny fikambanana rehetra ka mila mailo vao manapa-kevitra sao andamoko io ny tetika ka. Dia mety ahoana izany fa napahakevitra raisinareo? Mbola tsy fantatro. Fa raha ny atezerana ampanjanaka frantsay aloha dia mety ho voasarika hampiasa hery any izay. Marina ny teninao fa firaisan-kina no hery sady tsy ho resy koa ireo mpanjanaka ireo raha tsy hanaovana tamba be. Izay mantsy. Robert, fa misy inona ny tonga vao maraina aty amiko ianao? Voalohany dia mba mamangy anareo rery Saoly a. Ary manaraka izany indray dia te hiona mijoary mihitsy afa misy ilako azy. Misaotra anao mamangy aloha e. Fa raha joary kosa dia tsy fantatro sao izay misy azy. Izany balainga an'ilay vehivavy ity. Aiza koa ny tsy alalan'izay misy anjoary fa moa dia daly eo fotsiny izy. Fa momba n'inona kay ny ilainao anjoary raha tsy mahadiso? Mba hampitandrina azy tsy hanaradian'ireo mikasana poka fikomiana lehibe ry Saoly a. Reko mantsy fa misy mpitolona manomana fanafiana ny toby mihitsy. Mitony tena sala amin'olo fotsiny efa izay hanao an'izany fa tsitsitsy hamono azy ny miaramila. Izany nakanisako aty aminao zao mba ilaza amiko izay misy anjoary hampitandremako azy. Za kosa aloha tsy ilaza izay misy anjoary nisa mitady azy. Sady folo afatra tamiko iry izy ala mba tsy hanoro izay misy azy na dia nolazainy tamiko aza. Dia tsy fantatrao tokoa ve izay misy azy ry Saoly a? Tandindonondoza ange ny vadinao e. Efa voalazako anao teo fa tsy fantatro mandaingy amiko ianao ka. Misy dia tongon-dia latazako ange ao atokotaninao ao e. Ary tena inoko fa dia tongotra joary namangy anao tamin'ny alina sa ho lavinao indray izany? Eny e. Aleo dia tsoriko aminao ary fa norarahan-joary mafy aho tsy ilazan'izay misy azy. Fa nampiko azy sy ireo namany ange ho any ho ataoko e. Sa rovina izy no mety tonga aty indray? Tsy fantatro mihitsy fa tena mahalana be ny fahatongavany ato an-trano. Dia tsy mahatsiary rery ato ve ianao amin'izany? Tsy afeniko aloha fa manirery tokoa nefa ho afaka ninona moa e. Mampalahelo andry ry Saoly a. Vehivavy ohatr'izao ve dia hitoetra rery tsisy namana? Mahafatao ahoana e. Toy ny angalarina sisa ny fotoana mba hionako amin'ny vadiko. Zao vao hitako fa tena tsara tarehy noho izay eny sokony kay ty Saoly ty. Tena kanto sy manambika mihitsy ary manitonao aoka izany. Ary inona no mahavariana anao tsy miteny fa dia mipanjina fotsiny? Saoly a, mampalahelo aho ianao. Ary tianao izay asambatra anao ary asitraka ao. Ahoana? Fa maninona no miteny izany amiko ianao? Satria tianao a. Ka maninona moa raha... Andray? Dia sahanao ve Robert? Vadin-joko koa ange ianao e. Ary za koa manambady. Vady anarany fotsiny ianao fa tsy tato an-trano e. Ary ny vadin-joko moa tsy kilalaon-jandry. Mankalolo ihany fisainanao ka. Azafady fa tsy za mihitsy no azonao amin'izany. Madinio ihany rehefa vonina mpiadana anao nge za e. Afaka mifankaty mangintsika na samy manambady azy. Zay aloha fa andeha fa dinio ihany izay teniko izay e. Fa maninona ny tonga alim-be aty amiko indray ianao Robert? Sao dia tsy mety izao ka? Efa voalazako anao fa te hiona mijoary aho a. Ary noko fa andro alina ny fahatongavany ato aminao sa tsy marina izany? Dia izany ve no ankanisanao samy rery aty amin'izao andro efa divaraina izao? Tsy za rery fa misy miaramila roa lahy namako miandro ao an-tokotany ao ka. Miaramila? Fa maninona ianao mitondra miaramila aty amiko? Iaro ahy eny an-dalana rehefa aza taitra ianao e. Hainao fa tsy milamy manontany. Tsy mba matoky an'ity Robert ty afa tetika isamborana ny joary sao. Aza manahy fa tsy haninona ny joary ny miaramila netiko fa vao maika ary iaro azy e.
Tsy mahatoky an'izany aka. Soa ihany fa tsy ho tonga eo tsony Johary rehefa tsy tonga ohatr'izay. Zany ve? De tsy ho avy eo tsony zany izy? Efa voalazako anao fa mahalana ho amin'ny fahatongavany aty fa tsy sakalina akory. Eny ary fa mbala zao azy misy azy alohan'ny andehanako e. Adinonao ve niteniko taminao ry opera? Efa nambarako anao fa nora rano mafy tsy ilaza izay misy azy. Bala zao moro Saoly a. De tsy ilaza mihitsy vendry e. Esoriko ny tananao fa aza sakambinao aka. Lazao ary izay misy azy de esoriko ny tanako e. Ndre koa ngeka tena tiako e. Naalana aza ny aiko. Tsy ilaza izay misy azy fa esoro ny tananao e. Ay zany ny vavatena. Ahita tsara tena androany. Andray? Fa nahoinona ianao no mahery teny toy izany? Rehefa tsy hanoro an'izay misy any Johary ny sady tsy tia de maty miaraka amin'reninao tsara aminao. Ory zalahy! Midirina de tazomy kely ty vehivavy miseho mazandoa ty anaovako azy. Fa ataonao inona ry opera? Hodorako miaraka amin'ty trano bongo ratsy ty e. Fa alohan'izany de akako fahafinaretana aloha ny vatanao. Ao tazomy tsara ry zalahy anaovako azy a. Mahita ianao androany. Opera tsy vanina. Aveloanareo ahy! Avelao! Mito... Aninona hono zato izy? Fantary fa zany namono andreninao sy nanoro ny miaramila ny tifitra andrainao. Ary ankehitriny de alefako any ambondrombe koa ianao. Lehilahy tsy mataotody. Mitovy amin'ny biby raha ianao e. Tazomy mafy ry zalahy anaovako azy a. Rehefa vita ny ataoko de fatoratsika izy ary hodoratsika miaraka amin'ny tranony. Eto zatsy izy ry anjely mafy loha. Vonjeo! Vonjeo! Tsisy andreanao zany eo fa voatampina ny vavanao e. Zay! Zany zava-nitrangalina ry Johary a. Sofa voavahako nitadina matola ny sareo ary efa nirehatra be ny tranontsika. Nitsambikina teo ambaravarakely aho tena katy. Tsy nahalalana tahotra ntsony aho teny an-dalana de sao tonga vo maraina ty zao. Mahita teraka ny tranontsika ary kila tsy misy raisina ntsony raha ny fitazanako azy farany. Izay ry Saoly, Isoran'Andriamanitra fa mbola velona iny ianao. Saingy maty kosa aloha iny opera tsy valary indra hitako. Arono a. Nanina daholo ireo olona ireo no maratra be sy mitory eo tahaka izao. Toa miosondraha be na ny tanany na ny tongony na ny vatany. Sady toa misy vaky-loko. Raha rangy ny zava-seho alina e. Na manay voatarika anafika toby miaramila tao Moramanga ireo. Fa vitsivitsy izay no tsy nandeha. Fa nanino nareo no tsy nandeha? Satria efa fantatra fa tafiditra anaty vovo miaramila izay makany. Mbola nandehany efa ry zalahy. Ary vakin'ny zareo tokoa ny toby miaramila. Saingy zara raha tafavoaka velona tany satria izay tsy maty mitondra ratra nody avokoa. Oay, miovitrovotra be tsy rangavako loha hity sady niakatra be ny voamasony. Eny tokoa. Hita davelo fa avelako vetivety aloha ianao ka. Mampalahelo ary vadiko marina. Lasa nahidy Johary fa tsy ranjanana toy ny taloha. Ny zava-dehibe aloha dia tafahoana indray izay. Tsy efa ho 30 mahery ve ireo lehilahy maratra be ireo. Mahonena mijery azy ireo. Sady misy tsy mahaloa-peo tsony fa reraky ny fandosirana alina angamba. Ndre, toa izay fotsiny dia niala teo amin'ilay rangahy Johary. Indrisy, tsy tana tsony ny antodavelo ry Saoly. Be loatra ny raha very taminy. Ndre, mampalahelo mijery azy. Maty noho ny fitiavan-tany-drasana. Oay, misy miaramila taminy reny ambony andrefana indreny sady manao tivy-tanitra.
Reny avaratry reny koa misy mipoitra. Dia avy any atsimo kory a. Loza fa tena voadidina sika rehetra tsy afaka andositra mihitsy. Fa ahoana no nahitany rehetra vanonirena ty toerana ty e? Misaotra besaka kiry Saolo ny taridalana anay aty a. Tsy fantatrao fa nininay natao ratsy fatotra ianao mba ho afa mandositra. De aveo narahanay avy ato aoriana fotsiny. Tena tsy mivakantana sady tsy mivatrova ny alahy Robert. Ambody mitafoditra anak'ondry. Efa hita lahy zao ka vi fampitanamiko raha tena lehilahy alahy e. Tsy andany fotoana am'laly tsy afa maiky hitondra anareo any Moramanga. Reto maratra be reto zany ny afa mandositra rehefa avy nanafika ny toby miaramila alina. Avy hatrany teto firy daholo zalahy fa tsy aharaka ny diantsika. Mba matahoran'Andriamanitra reo Bera. Gastoanao ngereo e. Marenina ry Saoly a. Miaramila. Ary pa ho faty any daholo reo maratra reo afa tsy reto mbola salama tsara reto. Feu! Fa ny miaramila tifitra variraraka avokoa ireo lehilahy naratra efa ho 30 mahery. Mba afaka nandositra izy ireo taoriana ny fanafiana tompo miaramila ny alina 20 mars. Nefa dia izao tratra sy voadivitra zao. 20 lany miaramila mihitsy naberany sokitra anay. 10 mahery sy sainy sy mitofirina fa dia hoentina patorana ny Moramanga hoy. Mifatotra tanana ivosay rehetra. Ary asa zay niandry anay any Moramangany. Maingana Saoly fa tsy miraikiraiky ohatran'io a. Aza tositosika lahy vadiko Robert fa mba reraka izy io a. Akombony koa vavalahy raha tsy tia hita raharaha eo a. Atao sy atao lary le mpamarika tanindrazany ty fa tsy misy atahorako any lahy. Mbola mamaly valy any lahy. Ha? Zany ary ny sahazany lahy. Totondrom-behivavy zany le tika tsy mampiontsina. Mbola miseho mafy be. Ile tatazo e. Dia sanko manaraka. Ary sany fanampiny kahoana. Mitsangana le ty fa tsy loza lamy tsirara amin'ny tany eo raha tena mafy be lahy. Mitsangana ho a. Izy Robert fa aza vonoina olona mifatotra nge izy io e. Ka mampiakatra ny tabaviko ny vadinao ka. Mba mahalala mienatra letsy a. Olona mifatotra no mba hanaparana hery. Satria vendrana ka mamfatora ny tanany lahy. Ha? Mitsangana lahy e. Maonina no mijery ambadiko. Vaky ny vavany. Mandeha rany olony. Ny tanako anefa mifatotra ka tsy afaka nadio ny tratrany akory. Reo namanjoary koa mifatotra sady voambana basika tsy afaka niaro azy fa dia nitaza-potsiny. Tsikaritro mifampijery sy miresaka masony nefa joary sy ireo namany. Asa miresaka very zareo sa inona ny dikan'izany. Ary efa angano amin'izay diantsika fa mbola lavitra ny lalany. Angany ianao ry Saoly a. Tsy maharaka ny dianareo lehilahy fa finoiko raha finoanao e. Raha tsy andraisako vola ny fisamborana anareo dia efa mivonoako tokoa ianao ka. Satria ny volana ambony aminao fa tsy ny mahamalagasy ianao. Ny vola no zatry ny fiainana fa tsy ny mahamalagasy zany raha matoty a. Dia izany no amadianao ny mpiray-tanindrazana aminao. Mba iza loatra re ianao ty e. Tianao ho fantatra nga momba ana? Efa fantatra fa pitsikilom-bazaha raha io e. Voalaza lasa ho matsara ry joary a. Sady pitsikilo ny voaka raha manampy ny fisamborana amin'ny mpiray-tanindrazana aminy. Zany ny asako kaniny lahy. Adalanareo ny tia hanohitra saka ala amin'ny vazaha. Nefa raha tsy nisy amin'ny vazaha ka tia nosy ty mba hanana fandrosoana tahaka an'izao. Fandrosoana inona moa no tianao resahana? Fa mitampona nga ny masonareo tsy mahalala ny asa goavana vita amin'ny vazaha eto e. Ha? Ny arabe, ny tetezana, ny lalam-by, ny herin-jiro, ny hopitaly, ny tohadrano sy ny fanajaliana lena. Ary asa marobe tsy voatanisa. Zany tsy fandrosoana aminareo. Saingy iza moa ny lany an-tsemboana sasatra tamin'izany rehetra izany. Ny vazaha ve no ny tanangatsy lapika. Ny vazaha ve no tombriky sy vato nanamboarana an'izany. Iza no nitevy alana nanamboaran-dalana, namolaka ny tany amin'ny karana, mitatotra entana mavesatra sy nozogaina toy ny omby. Mova tsy ny malagasy. Ny vokatry ny asa rehetra nefa dia lasa lasa. Izany ve tsy fitetefana? Tsy andany andro ampiady karadjy aminareo eto ahy. Ny fantatro dia ny asako. Ary andray vola be indray azo fa nasambotra koa maromaro.
Fa vola be ohatriny izy zany zao dia mahajamba ny fanahinao tanteraka. Sy raharahanao za fa ny lalanao zoriny e. Ny karaha mavola be tokoa le bitikilo tsy vahony ty moa to mirehaka to zao. Ohatray, tavitoana avesana n'inona ny anjery tsy ho solo sy penaivo izany. Fa inona ty ty mianjera zery ty a? Malemy lohalika ngal isany. Reraka ny disiny anoanana fa izy tsy enjery. Iny koa fa ny fandimbo ny anjery izy tela retsy. Fa hoany zao mianjera zery zao e. Miaramila, aleo iatokely aloha ny difa kely vovokaina kery zala rehetra. Janona daholo. Da totra ny te hisotro rano koa zany. Indray avy eo mamaky fa manaraka loasady mitety avoana tsy misy miresaka firy midanika be koa moasandroka nampiadana ny viana sady savolay tany tanafatra feorina tsy naharitraka ny bitika tamin'ny joary. Joary a tenareraka biazany savolaina koa ny tanako. Fa irezo Saoly aza miteny maso ireo fomba hoana arika tsika nge mifatotra e. Efa tapaka ny tady matra ny tanako saingy tsy nisoroko fotsiny nge. Zany ve fahavaina natapaka ny tady namatotra ny tananao. Miniko natao le natezitra moberaka namony ahy iny. Ina no antony? Mba enjerako ny tany sy akako vato kely ka. Ataonao inona vato kely? Nikikisako moramora ny tady namatotra ny ririny. Dia efa tapaka izy zao. Ay, ka nanapahanao ny tady mamatotra anao e. Zany koa no nahatonga ireo namatsika mody reraka sy nianjery dia nanao toy ny nataoko. Tsy voadinika isany fanapahanareo tady amin'ny rindrim-bato kely zany. Efa mahazatra anay ty evo zorontsika ty. Misy rian-drano mianjera ao aloha kely eo dia hitsambikinao sika. Manina hoe joary fomba ahoana no hitsambikinako amin'izany rian-drano zany. Za nge mifatotra e. Ny tananao no mifatotra fa tsy ny tongotra ao Saoly a. Miara-mitsambikina faran'izay mafy tsika rehefa tonga tsy hamory le rian-drano mianjera atsy. Aza matahotra fa dobo lalina sady malalaka no hitady atsika. Vahako ny tady mamatotra ny tananao rehefa ao anaty rano. Vitanao ve ny amany fatoraka ao anaty rano? So dia hevitra taingina izany ka? Tsy hevitra taingana fa tena vitako izany Saoly a. Ireo namantsika koa efa nompotsiako ary vonona hiara-mitsambikina amintsika. Matahotra ka? Raha tataza miaram-bato eny am-pianjerana ve ho velona tsony? Mitsambikina mafotsiny dia nidoby eny ambany no mitady atsika. Ho faty eny isika raha tsy manao fiveriny isika e. Tsy aloha hoe manandrana manavitra aina toy izay ampiomtena sy anaiko tifitifiry miaramila rehefa ny moramanga. Eny ary sady oay mariry andrano mianjera zany. Io aloha io misy renirano. Mivarina any ambany be any io renirano io ary tsy maintsy ampita eo amoron'ny fivarina sika izao. Ka vao miteny hoe eo amin'izay tonga dia miara-mitsambikina any ambany avy hatrany sika. Vonona ianao a? Tsy maintsy vonona e. Hitsambikina na dia tsy fantatra aza sy miandry any ambany be any. Efa voalazako anao fa tombo lehibe lala sady malalaka ny anjerany renirano io sady hitady atsika. Anavitra anao ao anaty rano ao. Amany fatoranao fa aza mata. Tsara daholo tsika so lasa ny rano any ambany any a. Eo amin'izay e. Ataony tsambikina any ambany any daholo. Arao tifitra reny zala. Arao tifitra. Malaky.
jereko ary eo mba tsy fanativitra fahararaka. Tsy haiko tsony na voadivitrana raha fanjera tao amin'ilay dobo lehibe ny vatako. Tafaletika lalina nefa ny tanako mbola nivatotra sady zako tsy mahay milomano akory. Reko nifiditry ny bala maro tao anaty rano ary voa mikibon-dratsiko. Ny tongotry narary sy zatetitra ny rano tsaroko farany be zay. Ahoana rety? Efa elana niritsindriko ny tratrany Saoly mba hivoahany rano sy ampiferina ny eny nefa tsy izy vokany. Aleo averiko farany hoe isa, roa, telo, efatra, dimy. Isa, roa, telo, efatra, dimy. Andray Saoly, dia zanatrivy ho faty ve ianao fa tsy ho velona intsony? Saoly, Saoly. Oay, écoute fa sady manary rano ny vavany. Saoly, Saoly. Fa isika atao anaty ala akaiky ny tombony enjeratsika. Efa kivy mihitsy tena melona anao tsy natsiaro tena ela be. Velona ihany ianao. Ola ty Joara! 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 Bera ve zany miantso any lavitra an'izany? Izy tokoa saingy tsy valiko so azo miveriko ny toerana misy atsika. Ery amory le ry andramo menjera izy miantso zany. Maheno avelary Joara! Joary! Marary be zany tongotro zany. Voa mibala tao anaty rano ny kibon-dranjonao e. Efa nijereko fa nisirifatra le bala. Fantatro fa mariana ny elana dia tsy hitako azy. Tsy amelako ary tsy maintsy hitako nareo. Enona zany. Tsy maintsy ho azoko olo nareo Zay. Zany andro Joary kay tongotro koa ty marary be. Aleo fa akaravika fitsaboana fery apetatsika amin'ny ferinao e. Arono nakaizany namatsika sasany no tsahosolo sy maivy be ary izy telo laharety sisa mitazako. Indrisy voa mibala tao anaty rano avokoa zareo dia maty fa sika rery ny velona. Zay aloha fa akaravika azo atao amin'ny ferinao e. Eny ary anankidimy zany no maty taminay 12. Dia anankifito zay sesa. Dia vijanahary io zany tsy nahafaty afa mba ny tongotro ny voan'ny bala. Resy lahatra fa misy fitahin'Andriamanitra naika. Faty zay. Zay dia tava velona. Tsakisoko hoe aloha ty ravikazo ty e. Za kosa androvitra kely ny akanjoko mba hamezana ny ferinao. Izary mangidy be izy zany Mangidy mihitsy ka. Meo amin'izay rehefa voatsakotsakonao. Iny amin'izay fa mangidy be ka. Aleo apetaka eto amin'ny fiereto aloha. Zay. Dia aleo hoketsako amin'ity rovidambo ty. Marary zany Joary Ka tsy maintsy gedzainy. Zay. Rehefa tsy mahataka izay ianao dia tsy ho fatsony. Mba fantatra moa tena nandrisika hitsambikina tamin'ilay rian-drano teo. Lazao fa tsy fantatra e. Tiako avotana ny zanantsika tao akiboko. Maninona tsara? Ny zanantsika ao kibonao e? Endry Joary bevoka efa 3 volana fa mbola tsy hita tsara ny kiboko. Hay ve ianao tika mitoejasy. Raha fantatro melosana dia mety tsy navelako ny sambikina tamin'ilay rin-drano toy ianao Mba marina moa. Efa vitiny ary mba faly ve ianao fa mitoejasa? Faly tokoa saingy manano avy ny zaza ao kibonao e. Aiza foana ry Hubert ny tsy mipotra tsony hatramin'izao. Toy ny tsy manambady afa manondrery lava no ato an-trano. Miloha alika anay sisa ny mba namako.
Ariana any amin'ny vady aman-janany angambo io beraka. Inona moa izay zavady keliny? So aza fa mba betsaka ny vola napetrany tamiko. Tadidiko tsara fa 17 martsa izy ny ala teto amiko. Teto ny verina tsony. Efa volana jolay zao fa mbola tsy nitranga ihany izy. Tena andao atateraka ve? Mahafiandry efa vady kely ka. Manaondry ato ry seheno? Hubert, vao nieritreritra anao mihitsy aho zao. Salama ve aloha e? Salama tsara fa... Dre, tsy manoroka tsony ianao? Ohatry, zafady fa variana fa etso roako ary. Hafahafa nge ianao zany. Na ny manoroka aza to adininao sa tsy mampazoto anao tsony? Anomboka indray ny filanao avany amiko ry seheno a. Mba reraka avy niasa koa nge ahy e. Reraka avy niasa ve sa tany amin'ny vady aman-janaka ao foany? Efa tamin'ny 17 martsa nge ianao niala tato trano e. Efa bolana ty aoriana vao mitranga indray. Ianao koa mandreraka tsy. Sady reraka niasa reny tany amin'ny vady aman-janako raha zay ny tianao ho fantatra. Efa napoziko ihany. Inona moa izay zavady kelinao? Ajanony ihany zany resaka zany fa makamoko. Reny ny volanao raiso. Raisiko tokoa reto satria iza no amelonay eo. Dada sy neny efa maty daholy. Saingy zany mbola ty de tsy manary anao. Mba marina ve zany? Mbola ty anao a matoa manome volanao ka. Ary tsy manary anao matoa tonga ty. Zany ve ny fitiavany e? Tsy ny vola benao na ny fanaovanao tsidym-pahatrano ilaiko ry Hubert. Fa ninona indray e? Ny fisarahako amin'ny vadiko sa ny fialako amin'ny asako? Zany kosa aloha de tsy isy a. Fantatro fa tsy hanao an'izany ianao e. Fa ny ilaiko te za tiavinao toy ny taloha. Ary tsy ilozanao amam-bola ohatran'izao. To tsy mba tokantranonao tsony ato fa hotely fisakafoana sy fatoriana ary fisoloanao akanjo fotsiny. Zany kosa kiry seheno a. Ka maninona renao no mambolana indray vao mba mody atao trano e. Be asa be nge nanomboka tamin'ny 20 marsa e. Arainao tsara fa mbola tsy nisy fikomiana lehibe tahaka niny 20 marsa iny teto amin'ny nosy. Eny e. Kanefa maninona n'izao volana jolay izao ianao vao mitranga ty amiko? Ka zao vao milamin-dratsy ny tany ka. Eny fa na de mbola tsy milamina tanteraka aza. Fantatrao koa fa sady pitsikilo mipanampy miaramila misambotra apokoa amin'ny asako e. De taiza foana ianao nandritra n'izay efa bolana izay? Tany amin'ny vadinao? Ny asa foana re. Raha tsy zany ve anam-bola nomenanao e. Nanampy miaramila misambotra apokoa ny tany Ambatondrazaka ka hatrany anjozoro be mihitsy. Ay, vare. De efa vita zany ny fisamborana ataonareo sa mbola mitohy? Somary niato kely aloha fa nohy azy indray azy zao e. Misy milaza azo tsy mety voasambotra mihitsy mantsy. Sady anontany izay hevitra ao koa. Momba ninona ny ilanao ny hevitra? Ny fisamborana ny joary sy ny namany e. Mbola tsy azonay mantsy ry zalahy hatramin'izao. Ary miaraka amin'ny ihany kosa olo zandrinao. Efa fantatra aloha fa matoa olo tsy tazana eto tanàna tsony de nanaraka ny joary. Saingy tsy maninona ve raha voatifitra ny zandrinao? Mety ho azonay samy belona mantsy ry zareo fa voatery ho tifirinay raha voatazanay. De ahoana re zany? Raha ijoary aloha de tsy lako ny hevitra tsony. Ianao ihany taloha nilaza hoe ataovy izay ahitana azy de atolory miaramila ho vonoiny. Fa raha tsy zany tsy ho afaka ny alaheloko any dada. Lazan'izany tokoa moa za. Hatray, teninao mihitsy zany ry seheno a. Sa tsy fonao vonoina indray joary? Tsy olana mihitsy fa vonoina tifiro izy raha hitanareo ka. Ary saoly? Atao samy belona sa ho tifirinay koa raha voatazanay? Atovy amin'izay hitiavanao azy. Fa maninona zany ny vali teninao e? Satria izay tianao de tiako ka. Ary izay mety aminao de mety amiko. Provim-pitiavako anao zany. Ay kosa. Saingy eny tsy afozako an'ity vadiko ty e. Etsy aloha roaka kely mihitsy ka. Aza matahotra fa karama be ny raisiko rehefa voasambotra namatinay ry joary sy saoly e. Noho izany a, omeko vola be indray ndry raha vao azoko ny vola karamako. Eny ary fa ho hitako eo zany ko. Tsy mandaingy ary seheno a. Akany Moramanga raha pitso ary aka miaramila any.
Ataonay aza lambo ry joary sy ny namany ary tsy maintsy voasambotraina matinay mihitsy. Dia afaka 4 andro ianao no miverina? Afaka 5 andro monjy e. Efa maty aho matoa tsy tafaverinao anatin'ny 5 andro. Anao ahoana reny fionako amin'izany miaramila vazaha-mpianatra ratsy zany e? Kapiteny Dizaka tsy ato fa zany le tenant Brady zany no misolo asony. Entitra sy masika izy zany nefa mahay miteny gasy tsara ho izy le miaramila niresaka tamiko teo. Aleo aloha hiditra ato amin'ny braony ato dia ho hita eo izay lazainy. Oui, entrez. Mes respects, mon lieutenant. Manao ahoana? Ino atondianao? Lazao fa mahay teny gasy tsara aho. Pitsikily sady mpisambotra pokony aho, mon lieutenant. Dia mangataka miaramila anampy ahy. Ah bon? Anao chasseur des rebelles? Io seza mipetraha. Merci, mon lieutenant. Iza anaranao? Iza? Rahalahy Sedy Aubert tompoko. Rahalahy Sedy Aubert? Eny, mon lieutenant. Efa mifanao contrat tamin'ny kapiteny Dizaka ihany aho. Mazava izany. Kapiteny Dizaka mitarika élément manao mission amin'ny Besalampy. Zaho lieutenant Brady misolo azy. Ah e? Ahoana contrat nataonao tamin'ny kapiteny Dizaka zany? Pitsikily koa moa ny asako e. Ka raha vao hitako ny toerana fiefenany dia maka miaramila aty aho hisambotra na hitifitra azy. Rehefa vita zany dia mandray karama aty aho na any Antananarivo. Ohatrinona karamanao tamin'ny kapiteny Dizaka? 500 francs isaky ny poko mivoasambotra na matinay tompoko. 500 francs isaky ny rebelle capturé ou fusillé zany? Oui, mon lieutenant. Oh là là, c'est trop cher, hein? Lafo karamano, monsieur Aubert. Mais c'est toujours mon salaire, mon lieutenant. Capitaine Dizaka, d'accord, tamizany, hein? Mais pas moi. Dia ahoana zany, mon lieutenant? Simanino fa manaiky aho. Merci, mon lieutenant. Omenao miaramila zany aho iaraka amiko a? Aiza toerana, aiza? Any Andasy be tompoko. Firy rebelle samborina Andasy be? Raha tsy diso aho dia 7. Ie, 7 nisandry zareo. 7 rebelle? Bon, 5 soldats miaraka aminao ampisara. Ampy raha miaramila 10 laka. Dia mahazo basy ave, mon lieutenant. Sy manino mena fusil anao miaraka miaramila. Merci beaucoup, mon lieutenant. De rien, monsieur Aubert. De rien. Za manatena résultat aminareo, hein? Matoki ianao, mon lieutenant. Dia rovina zany zay ny miainga? Aujourd'hui même. Sy modisona anao fa tonga de miasa. Tonga de makany Andasy be zany ve zay? Oui, c'est ça, c'est ça. Amizao za iantso miaramila iaraka aminao. Mety sa sy mety? Mety ka, mety tena mety. Lehilahy daholo sa misy vehivavy zany rebelle Andasy be zany? Lehilahy daholo de vehivavy ny ray. Si problème zany fahasamborina. Oui, bien tifirina daholo. Mila zereko fatiny, hein? À vos ordres, mon lieutenant. Volana zay no nipetrahana tato anaty ala Andasy be. Bevoka 7 volana mahery aho. Tsy nety ny hodina any an-tanàna mihitsy joary fa ateo no milamina kokoa. Sa nefa mba malahery ny any an-tanàna ery. Ny trano falafakely natao tamin'ny zava-maniry no hipetrahanay. Dia toy izany koa ny anjaosolo sy naivo be. Izy roa lahy sisa ny mba namana izy joary fa ny sisa namonjy fianakaviana azy ny fiainana. Mbola mitoy foana mantsy fanenjehana ampikomina dia volana Aogositra zao. Saoly. Variana be nge ianao zany. Sendra variana fotsiny aho fa ahoana izay?
Misy vaovao nentiny Jaosolo anga? Misy vaovao tokoa ary tena mahavaky fo mandinika azy. Malagasy anjato no nafatra tao anaty vagona lamasinina tao Moramanga. Dia naringana tamin'ny tifitra fararaka. Zany ve? Tena mahoneny zany marina mafy. Sika moa tsy mba mahara-baovao firy fa dia miafina ty anaty ala tiako. Izay aloha dia marina. Izany indrindra no nandrahako ny Jaosolo mba hitady vaovao tany an-tanàna tany. Nahita an'ity gazety nivoaka tamin'ny volana avrily ity tokoa izy. Ary vaovao ratsy ny voalazato. Vaovao ratsy ahoana zany? Eno kely ngefa zao ny fahasoratra ato e. Ny aliny sabotsy 7 marsa 1770 dia niara-nipoaka ny hetsika sy korontana tany amin'ny toerana maro, tahaka ny fanapahan-dalana sy fanimban-jiro elektrika, famonoana voanjo, fanafianatra am-panjakana, indrindra tany amin'ny morontsiraka atsinana Madagasikara. Tena fikomina lehibe nge zany nipoaka tamin'ny 7 marsa iny e. Saika nanerana nosy mihitsy raha ny anara-toerana voalaza eto e. Taizavy ony. Ny voatanisa ato ohatra ny tany Vohipeno, Manakara, Ambila, Sahasinaka, Fort Carnot, Ambohimanga du Sud, Vatomandry, Manoro, Brickeville, ny Pakatraina Nosy Beanala, Ambositra, Talatanapano, Iosy sy ny sisa. Indray nihetsika daholo izany mpitolona nanerana ny nosy. Izany tokoa. Misy famoahana fitaovam-piadiana koa ny tany Antsiranana. Fa ny fanafiana tovy miaramila tao Moramanga no nisongadina indrindra, sady nahafatesana mpitolona maro. Ary ny tao andrenivohitra Antananarivo nanahoana? Hoy ny voasoratra ato hoe najanona tamin'ny fotoana farany ny Antananarivo araka ny fivorian'ny mpitolona tamin'ny 17 marsa ty Tanjombato. Izany dia fivoriana notarian'ny lieutenant Randria Maromanana. Fananina kosa ny najanona indreny etsika saika nataondry zareo. Andraso nge. Noho ny fahatsapana ny fisimpitsikilo maro tao amin'ny fikambanana maro ony. Pitsikilo ny baron lehibe sûreté générale français daholo izy ireny. Reny pitsikilo reny rangory fototry ny afy sy fikitra papiady angely rojoary a. Fa ny tena raharaha dia nivokatry ny fikomina lehibe tamin'ny aliny 17 marsa teo iny. Inona hono ny vokany? Voalazato fa maro ny malagasy maty sy naratra mafy tamin'ny aliny 17 marsa. Tsy natohatra mibaso ny mpanjanaka matsy ny lefina sy mipilitra ary ny antsilava mipitsome. Ka nandrika ny ra ary tsy mba analiny fa amanetsy no maty tamin'ny fikomina iny. Dia nolazainy eo ve nisany voasambotra? Tsy niresaka n'izany loatra izy fa ny ambarany ato dia ny hoe ny 2 sy 3 aprily teo vao nanomboka ny fisamborana sy fanagadrana ireo mpitarika MDRM, satria tsy nisy na dia iray aza tratram-botiomby ny 17 marsa ary mbola mitohy ny fisamborana hatramin'izao. So ihany zany tsika efa mbola miafina ty anaty ala ty. Ianao koa be vokaraha teo ka aleo miandry fitiarana ty e. Toy izay taintaindava ny an-tanàna sao samboriny miaramila. Ny sakafo tsy olana fa mbola be voankazo sy ovy ala ary biby fiaza aina ty. I Jaosolo koa mba maka fotsim-bary tsy naindray any an-tanàna any eny e. Mbola tsy milamina ny saiko na dia zany asa rojoary a. Inona no tsy mampilamina ny sainao? Efa 7 volana mahery nge zao ny kipiko e. Izay ampiteraka no mampiasa ny saiko. Ny ianao koa dia zany foana ka ny mpiry ano efa niteny taminao fa voninahaka ty ny reny benay va miteraka anao. Sa tsy mahatoky ny fahaizana ianao? Fantatry fa reny-jaza efa pampiteraka hatrinela ao an-tanàna ny reny benay vo e. Saingy azo antoka tokoa fa ho tonga ty ve izy? Alamino reny sainao ry zaholy a. Eninao tsara angamba ny resaka izy benay vo maly fa raha mpitsy izy no anaingy akan-dreniny. Ary nanome toky izy fa tsy maintsy tonga ny aty ny reniny ampiteraka anao. Tadidiko izany fa manahy fotsiny a. So dia tsy ho tonga ty akory ny reniny ka. Efa aka ny reniny rapitsy benay vo. Ka inona indray ary mbola mampanahinao e? Ny vavady minao fotsiny ihany. Marina ny teninao. Efa nivavaka. Ary mbola hivavaka hatrany mba tsy ho azo tsampina ny fiterahako aty anaty ala ty. Oay, loza fa misy fahavalo tany ngamba no any. Fahavalo? Fa iza le nisioko teo? I Jaosolo e. Siko ifanaovanay le teo rehefa misy fahavalo tazana manangasanga. Dia ahoana sabe voka be ty? Zanga fa mandositra akory. Adinao ve le toerana fihefinana natorokanao iny e? Manitsy miatsanana fotsiny ianao a, dia tonga eo amin'ilay toerana. Fa andao ateriteriko atsiloha atsilo. Dao ingana. Fahavalo isa ary zany tazany Jaosolo zany. Miaramila ve?
Tena inoko fa miaramila mpizabi-koa zany Saoly. Aleo ho afo fa miandry azy ny longo mitotobozaka sy ny fandrika amin'ny maninay e. Hitanao tsara amin'izay lalana sa ahoana? Hitako ka. Iny lalana iny rarahana fa zahay iverana monjy androm-pianay e. Mandehana foana fa aza mijanona mihitsy. Zay fa lasa. Nanorika teo amin'ny androko tsoary dia niazakazaka ny verina. Voadivy ihany efa ka tsy tazako tsony dia feom-baso manao tifitra vararaka andreko. Andriamanitro, feom-baso mitifitra azy teo lava izany. Aza hitako ka maty voatifitra ny vadiko marina. Tsy afaka hiverina hijery azy anefa fa tsy maintsy manao intiako. Indrisy Ratsoary. Andela kosa angamba ny fitaka nataontsika ry jaososy be ray vao. Hevery miaramila fa tena olona ireo tsatokazo ny salonantsika akanjo sy satroka dia tifiriny avokoa. Cessez le feu! Cessez le feu! Aza mitifitra tsony aloha nareo ry zalahy. Okizay aloha. Ohatrany tsolo reo anaty lobolobo reo fa akanjo satrokolona napetraka fotsiny a. Zay fa tonga saina ry zareo. Tsy maintsy androso ijereo tsatokazo ny salonantsika akanjo reo fa jereo tsara. Mandehana marino any aloha fa ohatrany tsolo reo ny tifiritsika reo a. Malaky nareo. Mety ho vatan'akondro na tsatokazo ny saronana akanjo sy satrokolona fotsiny reo. Malaky nareo. Reny fa manantona ijereo sarin'olona nataontsika ao anaty lobolobo ry zalahy. Miaramila 10 lahy izy zany. Gardien d'hygiène gasy ny 3 dia Sénégal ny 2. Aleo androso ihany fa aza misy mihetsika tsika. Firy ao vetrany raha vao misy mihetsika fa ampikoa mifetsy ratsy reny a. Laha zay fa tsika ny fetsy nefa izy ny tena fangoloka. Jereo angity ataony. Reo miaramila 10 lahy no asainy mandroso fa izy kosa miandry eo amin'ny toerana eo ihany. Tena olona ve sa sarin'olona nitanareo ao e? Io fa variana mandroso ihany reo miaramila 10 lahy. Vao mandroso kely sisy ireo dia ho tafalatsaka ao amin'ilay lavaka be ny saronantsika ravikazo. Eo amin'izay. Hoadray marina. To tafalatsaka ao anaty lavaka ry zalahy zany. Misy lavaka ao aloha ao. Raso hoe jereko. Zay fatratra ny longo mitotobozaka nataontsika ireo miaramila. Io berarera sisy io mitonantonana io zalahy. Aleo dinako avy any atsimo dia asiako totongotro tampoka. Andrasanareo reo lahy eto ah. Andre kakio. Misy lavaka be toy ny aty voro misarona bozaka sy ravikazo ato. Feno azo maranitra be mirandrany iny amin'ny farany ambany. Dia nitaty an'ireo miaramila nianjera tato. Voatrobaka ny azo maranitra nianjerany avokoa vatan'ireo miaramila netoko. Tena variana mijery vatana miaramila ao anaty lavaka le tsy valahary ity. Ka tsy hita mihitsy ampijaikozayko avy atao arinany ato. Andraso atonoko mora ihany aloha. Maty daholo izy 10 lahy fa tsy nisy velona na dia ray aza. Ka tsy ataon'ny letenant Brady mahita angano fa maty avokoa miaramilany. Loza marina. Ibenay fa zany tsy mahatana kohaka izany. Zahay vao hitan'le tsy mahatao atody ity ny toerana fiainanisy jaosolo. Mbola misy impolo mandingana nefa vao afaka mamely totondry azy a. Avy atsy anaty lobolobo atsy mihitsy le feon'olona mikohaka teo. Tazako mihetsiketsika mibozaka efenany lisa ny fandraso. Inona koa ary nataon'izy roa lahy mihetsiketsika be toy izao natao bozaka efenany. Misy biby lava na biby maraikitra ve? Io fa hitako ny tendron-dohan'le ray fa loto dia firiko avy hatrany. Matesa tia. Tena voatifitra be anay vao marina. Hoay, mitsangana andositra koa ijaosolo. Andositra aiza koa lahy e. Inela. Voatifitra koa ijaosolo. Avy hatrany dia asiako amin'izay le tsy vanity ve fa ela zay. Iny kosa ny alahy le tse. Fanahy. Latsaka ny basiko. Tsy mahazo an'ity basy ity tsony kosa aloha ela fa tsy ty dia fampitantsika e. Zay manino lahy mamely tampoka ny atoko raha tena lehilahy e. Kay am'tana polisika zao ka andoha fampitana amin'izay. Maimbo raha be lahy zany a.
saingy tsisy resan'ny lamora foana koa eto e. Ino teta-tazo a? Misafoana ny amin'ny rivotra ny totondra ny lava tilitino izy a. De ino koa manaraka. Vanabana. Oka le tsy rojoary fa resan'ny la. Oka le tsy. Ohatray, to mandray tolona. Kay, sady manaikitra ihany koa. De miala tsiny aho fa pitsea ty masona ty a. Potsitra masoko e. Ai, masoko lesy a. Ai. Ny sary le feo mitratratratra nanako atraty teo. Sady miafina ato anaty zohy kely ato fa tsy afaka mba mitazana manodidina akory. Midebideby mafy misaiko mieritreritra an'izay mety nahazo androtsoary. Nanahoana re izy telo lahy. Mbola velona sa efa maty. Andriamanitra, misy alika manantona ty zany. Marina tsy alika miara-mila pikaroko anay. Matahotra. Nefa tsy misy azo atao. Fo mainka raisim-potsiny ara vao mivoaka n'ity zohy ity. Sady tsy afa mandositra akory fa be voka. Inona reny ataoko ry lanitro. Efa akaiky izy zany. Tena misy olona mihitsy ato amin'ity zohy ity izany mahatonga voavoatra azao Milo. Aleo hidirako dia hitako eo. Alika be marina. Ale teo a. Ale. Oay, toy Saoly. Couché Milo. Zeno. Saoly. Manofy asa tena izy zao e. Tena zato koa kitiry Saoly fa tsy manofy ndria. Andray marina. Efa tenda ny eky fa neveriko fa miara-mila pikaroko anay ndry. Ka za koa tsy nanampoy ahita ndry ato amin'ity zohy kely ty. Sady be voka angindry izany. Efa ho teraka mihitsy a. Fa inona ny ataondry ato? Miafina ny miara-mila mikaroko anay ka. Tsy afa mandositra dia miafina ato. Misy miara-mila mandehandeha zany aty raha azoko tsara. Atsy ambadika tsy avoana kely ity. Mifanjeva ry zareo sy joary fa za miafina ty. Mety eo koa zany Aubert raha izany. Hitady andrisy hitady azy indrindra ny aleako atsinge. Ay ve. Fa tena tsy matahotra an'Andriamanitra aloha iny vadin-drindriseno a. Fa ahoana ny lazandry an'izany? Izy angeny namono aneny tao an-tranony. Maninona tsara? Zano a. Izy namono aneny. Ary tsy izy nilazan'izany tamiko fa izy tena ny mihitsy. Andray? Tena tsy naposiko izany marina. Fa naninona izy nilazan'izany tamindry? Tonga tao an-tranoko izy indray alina-tsay. Ary nanolana sy nikasa ny torovelona miaraka amin'ny trano saingy hafa nandositra ihany aho. Talohany nanaovan'izany nefa dia niteny mazava tsara izy hoe fantary fa zany namono andreninao sy nanoro ny miaramila ny tifitra indrainao. Ary ankehitriny dia alefako any ambondrombe koa ianao. Ay moa ka zany ny zavanizy. Zany kia. Misaotra indriny laza zany tamiko fa fantatro ny ataoko. Inona no atao ndry? Hitady any Aubert ka. Zany angeny nahatongavako aty e. Nasaiko ny fofon'ny io alikana io ny akanjony dia izy no nitary-dalana anakaty. Dia tsy matahotra hifanena miaramila ty anaty ala ty fendry. Inona moa ny atahorako? Mitady ny vadiko aho fa tsy mpikomoka roan'ny miaramila nge e. Sady efa tany amin'ny lehibe andry zareo koa avo nakaty. Tany amin'ny toby miaramila ve? Fa inona nataondry tany? Andao aloha atoroy azy misy andro joary dia tantaraiko andry eny an-dalany. Miala tsiny kosa fa tsy afaka noro izay misy andro joary ry zoko vavy a.
Zavehivavy ty ve avidiana aminy menina amin'ny ray aman-drenitsika fa tsy hamadika andry. Ho tantaraiko eny an-dalana ny diako tany amin'ny tobo miaramila raha mahaliana andry. Tonga ty amin'ny topo miaramila moa. Tsy milamina mihitsy ny saiko fa aleo manontany atika. Tsy afaka ho an-tsaiko ny tenin'ny Aubert tamiko farany hoe efa maty matoa tsy tafaverina ao anatin'ny 5 andro. Herinandro mahery anefa izy tsy niverina intsony ka mampiasa ny saiko. So maty tokoa sanatria. Aleo aloha antaniny izany lieutenant Brady ato izany dia ho hita ny mariny. Sady toa vazaha mahay miteny gasy izy izany hoy ny miaramila mpiambina tao am-bavahady. Oui, entrez. Manahoana ianao tompoko? Bonjour madame ou mademoiselle. Madama tompoko. Mipetraha anao. Aza matahotra zaho tsy manino. Misaotra tompoko. Anaranao iza madame? Rasoan'Irina Seheno tompoko. Seheno anarana fianso anao? Eny tompoko. Zaho lieutenant Brady. Fa le mahafantatra anao. Ino tadiavinao? Ino? Mitady ny vadiko aho tompoko. Laza tamiko izy fa akaty aminareo kanefa tsy nody mihitsy. Efa ho herinandro mahery zao. Iza vadinao? Iza? Rahalay Sedy Aubert tompoko. Aubert ny fianso azy. Ah bon, le fameux Aubert. Izy tonga teto naka miaramila mandeha Andasy be. Nandeha any Andasy be hoe? Oui madame. Manao capture des rebelles any zareo. Azonao? Tsy azoko tsara tompoko. So dia mba mandainga amiko ary ty miaramila vazaha ty fa efa maty Aubert. Tony mpanjanako tony mantsy tsy milaza marina indraindray. Izy misambotra apikomy, tsy maintsy samborina. Ou bien ty firina daholo apikomy rehetra. Satria manao sabotage ny asa ataon'ny la France ao an'i Madagascar. Zany ve tompoko? Dia tsy afaka mahita ny vadiko mihitsy aho zany. Anao me ka hita vadinao? Te ahita azy mihitsy ary mbola velona izy ka. Sarotra nefa mahita azy satria anaty ala. Anao manana chien? Manana alika? Ie, manana alika lehibe mihitsy aho. Fa atao inona alika azafady? Alika afaka manampy anao. Manambany ary ve ty vazaha be ty sa ahoany? Ny alika indray lazainy afaka manampy afa-tsy izy. Ataovy maka fofona amin'ny akanjon'ny Aubert izy. Aveo afaka mitarika lalana. Zay tokoa ny tsy tao an-tsaiko. Misaotra betsaka tamin'ny torohevitra tompoko. De rien madame. Zahay koa miandry azy sy ny miaramila 5 lana alefako any. Zany ve tompoko? Bien sûr. Miandry rapport avy amin'ny zareo zahay. Fantatry indry zao ny antondiako tany amin'ny tobo miaramila ka mahatoky amin'izay zany ry. Eny e. Mahatoky asaingy mitepitepy mafy mieritreritra an'izay ho fiaonana ato anaty alato. Inona nefa mampitepitepy mafy andry? Ny fiaonana amin'ny miaramila ato ka. Hisambotra be voko ty fery zareo sa tsy? Tsy misambotra andry izany zareo fa miaraka amiko ndry. Dia ho voasaka andry ty sambotra na ity fitravy Aubert. Mpitarika miaramila mpisambotra ampikomana eny no asany. Nefa hoe tsy sahanao inon'inona andry izany ho aho Aubert. Tsy ilaingako marina. Za ihany anefa no laza tamin'ny Aubert hoe atovy amin'izay tianareo hanaovana azy Saoly rehefa hitanareo. Zoary sy ireo namany azy zao tsy haiko raha mbola velona na matin'ity fitraheniko. Atan'izao dia n'izao aloha ny saindry fa tsy fantatra izay iseo Efa tonga tsika ka. Reditra ny falafiretsy ny tranonay sy Joary. Sy ny endreo namanay. Ka andao ary anantony iny. Ay ve ka tena nonona taty mihitsy nareo e? Tsy teo voasambotra na ho voatifitra ny an-tanàna e. Dia aleonay miafina ty anaty ala ty. Ty trano falafa voalohany ty ny tranonay sy Joary.
Ary misy olona ao an-trano falafao matony vovoatra an'io miloa. Joary ve no sa izy? Rasy hoe, Joary! Joary! Ka andao re tsy hidirana dia ho hita eo fa toa tsy misy mamaly izy zany a. Ndahoariko. Oay, to Hubert. Mifatotra tongotra matanana sady mitapombava. Dia mitapona ny lamasony havanana. Sady fenondraha be mitratran'akanjony. Ahoana ary nahatonga an'izao? Ahoana ary? Ary nakaiza koa Joary? Tena leo aloha kely zoriko ty tapombavany Hubert ty dia ho fantatra ny marina. Zay. Misaotra ary fa malalako. Misaotra anao sy milo tonga namonjy anahy. Fa ahoana no nahatonga anao ato? Noho nataon'le Joary-ndoza anao iny ihany fihinana indray e. Moramora kely ty vavanao re Hubert. Iza n'olon-doza? Enao sa ny vadiko? Raha tsy olon-doza tsy navita nanapotsitra amin'ny masoko sy namatotra ohatran'izao e. Fa izy izao e. Nateriny tato aho dia tsy haiko izay naliana akia. Dia vao aloha fatorako fahazajerenao fotsiny ary malala. Fa ao aloha fatorako matorantsika n'io vadiny io aingana. Aingana ianao. Miala tsiny fa tsy afaka manofatoranao ary Hubert. Ahoana? Vadinao nge ahy? Iza ny tianao? Za sa io zandronao vadina apokomy io? Iza n'izy hoe zandriko sady mpiray tapo amiko. Dia atakaloko anao. Ambonin'izany dia fantatro ankehitriny fa ianao kay no namono andreniko. Zovy ato e. Oay, Joary zany tonga ao an-tokotany eo zany. Aleo ary aprisiako ny aligako rehefa tsy hanampy ahy ianao ry se eno a. Milou, attaque! Attaque! Couchez Milou, couchez Milou, couchez. Marina tsy saika ny atsapazany aleko Joary raha tsy teo ny se eno. Ay ve nareo ato e. Manao ny Joary? Manao ny se eno. Tsy nampoziko tonga ty ianao. Fa inona no antony? Hitady an'i Hubert sady hitady anareo nantondiako ry Joary a. Ay ve. Io Hubert vadinao io. Fa ny miaramila nentiny kosa tsy nisy velona fa maty daholo. Maty daholo? Ary Josolo sy Benaivo? Iny resy ry Saoly a. Mitofiry ny letry vaniny io izy roalahy dia maty koa. Vao avy niady lavaka ny velona ny zareo aty eo. Andray, mampalahelo zany Marina. Marina mafy. Tena olo tsy vanina tokoa raha ianao io Hubert. Dia sahanao ve namono malagasy iray raha aminao? Mangina retsy a. Mangina fa na za koa aza nanonona mafy na nambady azy. Ay, dia sa mivadika amiko kokoa ianao ry se eno a. Tsy maninona e. Iza mitsika ny tena ny vadika. Za sa ianao namono ny reniko sady nampamono ny raiko. Raha ny tiako aza zao dia haninjitra ny tanako analany ianao a. Dia ho vitanao ve? Fa valiko ianao manomboko izao e. Tsy ahita oatra anahy ianao e. Saintsainy ihany so avoanao ny fivadianao amiko a. Na avo na tsy avo dia tsy tia vazaha taratasy na gazy-pomba vazaha tsony a. Vitatro eny amintsika. Joary a. Iza zany ny ampiteraka? Benaivo iantso andreniny zany matin'le tsy valary io. Veloma ary Josolo sy Benaivo a. Veloma mbola eona fa tombon-dalana ihany ny ianareo. Tsy ho adinina ny fitiavan-tanindrazana ny redareda tao am-ponareo. Mandriam-piadanana ary ny tompo any andray ny fanahinareo. Ndao amin'izay sika andefa efa vita izay ny fandevirana azy roalahy. Mampalahelo izy roalahy ka. Voaterina levintsika ty akodaoda ty fa tsy mba tany ampasan-drazany akory. Atao ahoana fa izay ny fitiavan-tanindrazany. Amoizam-pananana, amoizan-kavana, amoizanaina. Eny, amoizana fahasan-drazana ihany koa aza. Zao vao mihiratra ny masom-panahiko ary menatra anao ary Joary a. Inona mahatonga ndry miteny an'izany? Nanambany an'i Joary ho mahantra sy mpitrongo voahomana. Fa nefa tena ho tafita.
satria vady-mbazaha taratasy. Izany tokoa. Kanefa zaka ny tena mahantra sy farahitiny satria tsy mba manam-panataka anareo, tsy mba manam-pitiava-tanindraza ohatrinareo, tsy manan-kery-po sy eritsaina ohatrinareo. Zany anefa ny tena harena fa harem-panamaha olona. Mahafinaritra rehefa tonga saina tahaka izany rery zokovavy a. Aza manao tahaka ny Aubert, nijamba ny vola sy mivarotra ny fanahany amin'ny mpanjanaka. Zany mihitsy retsy a. Dia atahoana tokoa moa zany Aubert ary Joary. Atao ahoana moa fa mifarotra lava ao izy? Tsy hamela azy andeha mihitsy ara tsy azoko antoka fa niova ny toe-tsainy. I Aubert ve mba hiova toe-tsainy e? Sarotra ho any ino an'izany ka. Mba vazahatra any amin'ny tsinay mainty ny ange izy sy ny fianakaviany. Asa aloha fa ho ity eo izay fiovanana tsy e. Efa tonga izao ka atomboky ny fandraisan-dahatra azy. Arono ahy e. Nakaiza ny alika andriny toa tsy eto tokotany tsony sy eno. Ino tokoa. Alika endry sy mahalala baiko be mihitsy iny. Sady mibaikoko tsy ala teto amiko mihitsy. Loza ry izy miraha vavy a. Fa misy ina ry Joary a. Tsy ato an-trano falafa-tsony no Aubert e. Zany ve? Fa ahoana? Lasa nandositra niaraka tamin'ilay alika anareo izy zany ko. Ahoana ary nahafaka azy tato? Ka mba mahagaga koa zany satria olona mifatotra tsara izy tamin'ny lozantsika nandevina teoko. Ahoana ry fomba namahan'ny fatorana ka nahafaka azy? Ka fa fantatro ry Joary a. Ny antso amin'ny milo alika anay izy. Dia milonina sainina anaikitra ary namodika ny tadina matotra azy. Tady taretra koa ilay izy ka tsy sarotra tamin'ny nifiny milonina namodika azy. Raha zany dia tsy maintsy miala eto amin'ity toerana ity tsika. Sa ho hiverina hitondra miaramila ty Aubert ka tsy hitsitsy ry zareo rehefa tonga. Ka mety anao tapoty fohy koa izy fa aleo miala eto raha izany. Aleo mailo ihany. Ndry, ary inona mampiatrona be an'ny Saoly? Marary be aza ny kiboko izany reto a. Marary be hoy ny kibon-driny. Rareno a. Saoly. Maty aneny a. Saoly, fa ahoana e? Marary a e. Mety zasa ny vatanao a. Zany ve? Dia inona ny hevitra ary? Iza no ampiteraka azy? Tsy maintsy tsika mampiteraka azy fa izandray ary. Maty aneny a. Ato anefa izao tsy misy fitaovana afa-tsy... Misy ato no ampiasaina e. Ato anaty tapinetako ato koa misy azo ampiasaina. Andraso. Oay, ary tena efa mandeha ranondrona n'ilay zaza marina. Saoly a. Ary avy eto ndry ho jereko e. Eto e. Mandry eto aingana aloha ndry. Zay ohatran'izao. Andraso e. Ary tena efa mipotra izany lohan-jaza zany fa manena mafy ry Saoly a. Manangory ndry aina dia manena mafy dia mafy faran'izay ndry. Alefa. Zay io fa nipotra ny lohany. Manena mafy ihany retsy a. Alefa. Kely Francis e. Tena Francis. Zay akia. Zay. Tafavoaka soamantsara ny zanatsika ry Saoly a. Nefa tototsy mitomany izy zany. Andraso aloha ka. Andraso aloha. Andraso kely. Zay. Ndry izy tony. Rahabaina fa nahazo vavikely ekindry a. Vavikely ve? Vavikely ny zanatsika ry Saoly a. Fa leva mananjanaka isika. Teraka somatsara ary vavikely ny zanako. Ny Joary kosa nandeha nanotrina fatindreo miaramila 10 lafo fandrika tao andafaka.
dia nilozanay le trano falafa niterahako fa nanamboatra trano vaovao Joary. No ny vita tsara le trano falafa vaovao dia laza andeha ho any an-tanàna vetivety seno. Dia izay izany ry sy roa ho any an-tanàna aloha fa tsy haharitra elany akory. Iny ary zeny fa misaotra indrindra tamin'ny fanampianao anay. Izay moa eto foana e. Tsy misy isorana izany. Akan'izay ilain'ny Saoly sy ny zazakely fotsiny no andehanako any an-tanàna dia miverina aty a. Sady mba hitondra fotsim-bary kely izay zakako. Dia ho tsara mandroso ho tsara miverina kia. Eny kia. Na tsy tindry aza ny isaorana dia mbola manamafy ny fisaorany Joary teo a. Eny e. Ka aleo ilozako amin'izay ary nareo fa atoandro ny andro ka. Dia veloma vetivety ty piso ratsy kely tsy miala noho ny ty fa lasy toto a. Ary mba homeo anarana amin'izay ty zazy ty ry izy roa ka. Zay fa mandra-piona aloha e. Ary Mandra-piona ary. Ontoko ary Saoly. Izy ao nataontsika anaran'io zazy io? Maninona moa raha ampitondraina ny anarantsika izy e? Raha Arivelo Joary no anaranao dia raha Arivelo koa no anarany. Ary ny fanampina anarana fiantso azy? Ny fanampina anarana indray atao hoe Rina. Avy amin'ny anarako hoe Rasoany Rina Saoly. Raha Arivelo Rina? Fa maninona atao hoe Rina ka? Ho fahatsiarovana an'le rian-drano be nitsambokiana antsika nefa tsy nahafaty atsika. Raha tokoa aloha tamin'iny. Efa saika nafoky ianao sy ny zaza tao an-kibonao. Mbola tsy anjaranay mianaka ny ho fatika. Sokoa fa teo sy eny nanampy ahiteraka fa raha tsy izany angamba. Mba haintsy fidiny na mpiteraka. Fitahin'Andriamanitra daholo izany. Fa na ianao aza tsy sary-piterahana akory ange. Izay aloha e. Kanefa misaotra an'izay niandry Joary a. Sady mba niova fo koa izy. Niova fo ozy ianao? Ndre, fa tsy nahatsapa ny fiovany anga ianao? Tsy niova fo velively izany ny zokinao ry Saoly a. Ahoana no ilazanao an'izany? Vao teo azy ianao no misaotra azy ko. Fomba ny misaotra ka dia nataoko. Fa raha za tsy matoky azy velively ka. Fa inona no antony? Satria rehefa notoniako dia iseheno ihany no nanampy anoberana andositra. Maninona tsara? Seheny ve no nanampy anoberana andositra? Niaraka tamintsika nandevina ny Josolo sy Benay vao nge izy fa tsy nijanona niaraka tamin'ny Obery. Izany tokoa. Kanefa samy tsy nahatsikahatra ny hafetseny na zama ianao. Hafetsena ahoana izany? Inona no nataony? Rehefa mivoaka ny trano falafitsika telo ka i Obera rery sisa ny tao dia mody ny baiko ny alikany izy tsy hanaraka antsika. Tadidiko tsara iny ka. Saingy noho nandeha kelikely sika dia nilaza izy fa hiverina vetivety haka ny satrony fa dimy nono. Tokoa. Nasainy andry azy sika fa niverina tao an-trano falafana haka ny satrony izy. Kanefa vetivety ange izy dia tonga teo amintsika indray e. Raha namany fatorany Obera manko izy mety ho naharitra ela ihany. Ka indray mpimaso no nanapahany fatorany Obera ka. Tamin'ny fomba ahoana navitany an'izany? Manana antsipika izy ka adinonao angany fa antsipika tany aminy no nanapahany tadipotra an'io zazy io. Rehefa nidinihako tsara ihany koa le tadidaretra namatorako any Obera dia misy dia nantsipika nanapahana azy. Ka fa mazava. Nanaova za mody miady fotsiny izany seny sy Obera raha izany. Za mihitsy. Tena tsy azo atokisana marina seno ka. Dia ahoana raha miverina disy ka mitondra miaramila isambotra na hitifitra atsika. Ka efa nanahoana izao ny masonao? Efa tsy marary tsony fa misaotra ry zeno a. Misaotra anao nanampy andositra sy ny karakara ohatr'izao. Tsy misy isaorana rery Obera. Fitiavako anao daholo izany. Ny zava-dehibe amiko dia tsy nody tany amin'ny vady aman-janakao ianao fa namantana taty amiko. Ka tsy dia ho hita miaramila mitady any an-tranonay ako. Aty aminao ny tsy ampozindry zareo efenako. Fa tsy noho ny fitiavana avy. Izy daholo izany ry zeno a. Navady keliko azy ianao dia tena tiako ary azoko antoka. Iza no mahalalako? Raha tsy nisy ianao ngia dia tena mbola tavela tany an-dasy be tany. Ary mety mivonoany Joary mihitsy. Ny masokilany moa dia ndrisy fa poka tsy mahita tsony ankehitriny. Tiako foana ianao na dia po maso ila azy. Misaotra kia.
tsapako ny fitiavanao azy saingy malasa eritreritra azy ao dia tianao tsy namono ny Joary sy Saoly. Sarotra tamiko ny namono azy roa Robert. Tsy maintsy nataoko koa izay nahatokisany zareo ahy mba ahafahako nanavitra anao. Maninona raha vononao aloha izy roa vao nanavitra ianao ka? Antony lehibe ny tsy nahasahiako namono azy roa e. Antony inona izany? Voalohany dia tsy vitako ny hamono ny zandriko. Sady izy koa be voka-raha teo. Kanefa dia vola be ny raisitsika nge raha nahafaty azy ianao e. Tsy vitako any hamono ny mpiray tam-po amiko sady tsy nanao ratsy ako nge izy. Ary inona ary ny tsy namononao an Joary ka? Nisy antsipika nge tany aminao e. Oh Robert, enao lehilahy matanjaka io aza tsy naharesy any Joariko. Maika fa zavehivavy tia nanana antsipika aza ve mo? Tianao hamono biby tsy mahafaty ave ka ifiteran-drambony. Sady tsy ho afaka nanavitra anao raha resin'ny Joary na matiny. Marina ihany aloha izany e. Ankoatran'izany dia mbola tiako velona ihany koa Saoly satria tiako alaina ny zanany. Fa ahoana? Fantatro fa tsy maintsy ho voasambotra sy ho fantatra zareo na ho ela na ho aingany. Ie, zahay kosa aloha dia marina e. Ary tsy hamelako ireny raha tsy voasambotra na maty. Saingy ny zanako Saoly kosa mba tiako ho ahy. Zany a? Ny zazakely kosa tsy fanary sady ianao mbola tsy niteraka tamiko hatramin'izaoko. Milo alikatsika kosa no mba nomena hosolon-jaza tezaiko. Ka leo mihitsy lamina ho an-tany vao miteraka tsika e. Zaho koa mbola be asa. Heverinao fa vendrana mantsy ireo Robert. Fantatro fa tsy te hiteraka amiko ianao dia mody hoe aleo lamina ny tany. Mbola izy farany anefa izao. Ary inona malasa sainanao? Mieritreritra an'izay tokony hiverenako any amin'ny Saoly ahy e. Fomba ahoana ny hiverenanao antsony? Mino fa tsy maintsy ho taka fa ianao nanampy andositra. Izany indrindra mantsy. Nampanantenaka an'izay ilain'ny Saoly sy ny zanany dia miverina saingy tsy sandraika. Inoko fa ho takatra izy roa araka ny voalazanao ny fomba nanavotako anao. Tsy azo ambaniana fa maranin-tsaina mantsy iny Joary iny. Dia ahoana tokoa ireny mety ahafantarany fanampianao ahy e? Le tati-taretra namatory anao ka. Tsy maintsy efa hita ny dia tsy pika nanapahako azy ary tena nandinika le tady izy. Kanefa inoko fa nodinihany ihany. Zao e, raha tiaka ny zanaka Saoly ianao a, dia miaraha amiko fa mbola hiverina any aho. Hiverina hoe ianao? Tsy maintsy ho tezitra amiko lieutenant Bradia raha mierina hisambotra ny Joary. Fa ahoana? Maty daholo nge miara-mila 10 lany entiko e. Mibasy ny zareo sy mibasiko aza tsy haiko tsoa izay nanaovan'ny Joary azy. Dia inona ny ataonao? Hiverina rery ifanandrina amin'ny Joary? Tsy haharesy azy raha izaho rery ka. Mbola tsy pomaso aza resy ny maika fa pomaso ila. Zay aloha dia marina e. Kinga sy maran-tsaina izy ary efa zatra ady anaty ala no ianao. Asa aloha fangataka miaramila amin'ny lieutenant Bradia indray aho hiaraka amiko e. Dia mbola hanome miaramila ho namanao ve izy? Ny 10 lana lefa niaraka taminao aza tapitra maty daholiko. Tsy maintsy ho romotry ny atezerana izy ka malifaty ny miaramila maty ry se eno a. Mety ho marina ny voalazanao. Basy mpanjakana enina be zao koa ny any amin'ny Joary ka tsy handefera mihitsy. Dia ho sahanao ve ny resaka amin'ny lieutenant Bradia amin'izao faharesenao izao? Tsy hoe sahako fa tsy maintsy miseho any aminy aka. Raha tsy izany dia heverina ho isam-pikomy na mpanampy mpikomy. Tsy maintsy ho izany tokoa aloha raha tsy mipoitra any aminy ianao ko. Ho any mitovy miaramila raha-pitsoka asa raha naraka ianao e. Mety tsy hangatakandro mantsy izy fa hanindry miaramila eo ihany hanampy anahy. Noho izany dia tsy afaka miverina tia tsony aho makanao. Hanaraka anao aka. Tsy maintsy makany ahaka ny zanaka Saoly ho zanako. Manao ny rina kely ato ry Saoly a? Moramora fa anaitra zaza matory aonge ianao e. Za raha sisy mba matory. Ohatray, azafady fa tsy naposiko. Fa mbola taiza foana ianao ny folakandro voanao dia. Mbola nakatrondro tary andrenirana varatra tariaka. Dia nakatantely koa. Efa nitebiteby aho hoe aiza foana ary ianao. Nandrasana tsy noty tamin'ny atondro. Ka mbola nanafina basindreo miaramila nanafika atsika e. Dia nafenao aiza daholo reny basy reny? Naleviko tary tsy misaha tary. Fa manina moa no nalevinao? Amin'izay tsy misy mahita tsony ka
ny aina sy ny raha malagasy ihany no alatsaka amin'ireny basy ireny ka aleo alevina ny tsara aminy. Ay ve, za teto efa nanaso nisy nahazo anao tany am-pandehanana tany. Mba halamino izay anao tsy ho be fanahina tahaka izany Saoly a. Ahoana no ampilamimasaika amin'ny Sofia izany mpanjanaka antsika izao ry Joary a. Rovina rentsika fa mbo hilamin-tsaina tanteraka e. De taitaindava toy ny sobakaka-mbodiriana toy izao fona ve. Tsy isika rery fa mpitolona ny ampandosirana any dia mitebiteby toantsika koa e. Senina antenaiko namany ty to tsy azo antoka indray sady tsy miverina tsony. Za aloha tsy dia manatena miverenana ty tsony. Ary raha miverina azy izy dia hito hiaraka amin'ny miaramila isambotra antsika. Dia ho vitany ve zany? Iza ny mahalala izay ny an-tsaina andro Saoly a. Nga moa tsika raha nampony tetikadina navotany any Aubert. Tena tsy naposy fa mahity aritra mihitsy izy Aubert tato reny ka. Ary aza hitako ka ho vitany seny tokoa nitondra miaramila isambatra na hitifitra atsika. Tsy fantatra izay tranga raha-piso fa ny azontsika atao dia miomana e. Zange efa nitenanao fa tokony hala eto amin'ity toerana efa hitany seny ity tsika e. Vao avy niteraka ianao ka tsy hanankery andehanana lavitra ry Saoly a. Ny fana no tokony ataonao fa tsy hanao dia lavitrezaka mety andreraka na voasofoka anao. Dia tsy afaka ho aiza toy ny kibobo voafantrika izany tsika koa. Sady veloko aminao fa na handeha ho aiza tsika na handeha ho aiza dia mbola tsy ilamisaina foana raha tsy tapitra ny fanenjehan'ny mpanjanaka ny mpikomy. Ianao nefa fa mbola mivaivay mihitsy izao ny fihazana ny mpikomy na ny mpitolona rehetra. Indrindra taoriana ny 2024 iny. Oay, misy helikoptera mandalo izany. Ihany tokoa. Aza hitako ka helikoptera amin'ny tily izay misy atsika izany. Mety ho izany tokoa a. Ary tsika rery ny tiliany fa izay mety hafana ty anaty ala ty. Antehina no atao. Andao andositra dia n'izao ry Joary a. Hibaribary toy ny karen'efitra ve? Aty anaritsika izao ko. Fa adsoina lehibe ny mialato fa aleo ny fitsakato ihany. Fa maninona no hifitsakato? Mety ho raharaha miaramila ny tifitra vararaka feny ambony inge tsika raha tazany. Ary alatsahan'ny bomba atao trano falafaty dia ahoana? Inoko fa tsy andatsaka bomba izany izy ka. Iny ary ianao fa niverina indray ilay helikoptera. Tena taitra hatramin'ny kely marina. Ino no atao ry Joary a? Oreny eo ny feo an'ity zaza mitomany ity. Aiza koa no andreny isafy amin'ny zazakely hatrany anaty helikoptera any. Ka inona ary no atao e? Ilozanao manarangarana eo amin'ny rindrina eo fotsiny. Oay, mandatsaka zavatra ry zareo Saoly a. Mandatsaka inona? Raha tsy diso dia olona mihitsy ireny alatsaka ry zareo avy eny ambony helikoptera ireny. Olona hoe no alatsany? Ry lanitra Oliza. Tsy maintsy mpikomy voasambotra tany ho any e. Olona dimy na enina no nalatsany teo. Tena biby saina mihitsy ireo mpanjanaka ireo ka. Akoatra ny fitifiran'olona nafatratra anaty vagon tao Moramanga dia olona indray no alatsaka amin'ny helikoptera. Asa fa hiandro kelikely aloha dia ho jereko izay nalatsany teo rehefa tsy miverina intsony izy. Andeha hijery aninona indray ianao ry Joary a. Tsy nahasakana ny Joary fa lasa ihany izy nijery izay nalatsaky ny helikoptera. Za kosa tsy indrindona mafy ny andro izay hiverenany. Ina re no hitany any e? Fatin'olona ve sa inona? Ary raha izao moa no miverina tampoky ny helikoptera iny ka manasera bomba amin'ny trano falavy dia ahoana? Rina keliko tsy mety mangina fa dia mitomany be foana. Nangina ihany anefa izy noho ny farany. Ary tafaverina koa Joary. Tonga ary Saoly a. Tsy nanaiky mihitsy mantsy ianao raha tsy nijery tany a. Ka tsy mandra ny saiko raha tsy mahalala ny tena marinako. Dia ina no hitanao tany? Sady mahonena no mahontsa tanteraka. Olona maratra be sady maty daholo no hitako. Ao ny vaky loha, ao vaky ny kibony dia miparitaka antsinainy. Ny fanipazana andry zareo avy teny ambonin'ny helikoptera izao no nahatonga an'izany. Samy mihitsy. Enina misy amin'ny zareo rehefa nisaiko ary tsy misy velona tsony na ray ary. Avy eny ambony anabakabaka iny kosa ary ve no alatsaka dia ho velona tsony? Rangahy lehibe iray tamin'ny zareo no mbola velona misy aina kely dia niteny tamiko vao maty. Izany ve? Inona no teniny taminao? Indroa izy niteny tamin'ny feo malefaka hoe jereo ny akanjoko, jereo ny akanjoko. Vita izay dia tapitra ny ainy.
Manina hono ny akanjony? Malabary vasobasoka sady maloto sy misy ndrano nanaovany. Nojereko ny paosina akanjo ka tsy nisy ninina akory. Nitsapatsapaiko nanerana ny vatany fa teo amorontanana akanjony avia vo nare zavatra mafimafy. Nitsapaiko koa ny morontanana akanjony havanana dia toy izany koa. Dia inona nataonao? Sofa tsy misaraka amin'ity kalasy tia sady maranitra ny lelany. Notatahako ny morontanana akanjony dia indro vovozavatra anaty lamba kely voazaitra no hitako. Na tamin'ny havia na tamin'ny havanana. Vovozavatra inona izany? Vovobolamena ry Saoly. Reto, raiso dia jereo anie. Aiza hoe? Andray. Vovobolamena tokoa reto. Marina tsy efa hoeran'ny tanana nily reto fonosany reto raha tambatra. Dia ahoana reto ry Joary? Dia ahoana moa fa sika ny tompony? Tsika hoe toy ny maninofy raha tsika ny tompony reto vovobolamena reto. Tsy maninofy ianao fa zavatra maro izao ka. Dia anakarena izany tsika manomboka izao. Sa indray vao nahitanao miaro mba io miaraka aminao koa. Mba hiatana sy anakarena amin'izay izany tsika aoriana kely ao. Saingy miatra amintsika kosa aloha ampitenenana hoe aza misika raha sy dafa voaka ny ala. Ka tsika te mbola tsy afaka mivoaka ny alako. Asa roviana. Atao inona ty anaty ala ty moa volamena? Izay ny tomboka rehetra tsy maintsy mifarana avokoa Saoly. Mbola hiposaka io masoandro-pahafaha malagasy ka hiaina malalaka reo indrehetra. Engany. Tsy maintsy tomboka izany isaorantsika le rangana ny miandreto vovobolamena reto. Isaorana tokoa izy fa nanome anjara renao antsika telo mianaka. Fa nanino masonao à droite Robert? Nanino masonao tapenana? Ny ady tampoko mitany an-dasibenina volomasony lieutenant a. Nanao corps tamin'ny rebelle? Oui, mon lieutenant. Oh là là, c'est grave, hein? C'est grave ça, hein? Ary aiza ny miaramila niaraka taminao aiza? Zany hoe maty daholo ny miaramila, mon lieutenant. Quoi? Tous mes soldats sont morts? Voafandrika daholo ry zareo lieutenant dia maty a. Silence mon vieux! Anao silaiko miteny Robert! Mon lieutenant, Pourquoi miaramila maty daholo? Pourquoi? ils sont tombés dans un piège, mon lieutenant. Sy azo ekena zany! Sy azo ekena! Firy rebelle niady taminareo? Firy isany? Tsy haiko fa anankefatra ny hitako, mon lieutenant. Anao nilaza tamiko hoe fito. Zao lasa efatra. Anao mandenga? Mandenga anao? Tena tsy mandanga, mon lieutenant. Lasa nandositra angamba ny sasany fa efatra ny hitako. Anareo manana basy. Olo efatra sy resinareo? Olo efatra? Ka nisy an'le fandrika tsy nampozina inge, mon lieutenant. Et les rebelles? Ils sont morts? Ny anankiroa matiko fa mbola misy roa tsy maty. Mbola misy anankiroa? Bon. Aiza ny basy nentinao? Eza? Aiza koa ny basy nentin'ny miaramila? Tsy hitako daholo ny basy fa tavelany, mon lieutenant. Vous êtes con, Robert! Vous êtes con! Manino basy avela any? Manino? Ka voatery nandositra de... Anao manao faute grave. Donc anao migadra. Migadra anao. Mifona, mon lieutenant, fa tsy fananiko a. Mifony. Pauvre espion. Anao sy maintsy migadra. Mifona re lieutenant fa azakatraina ny vadiko a. Mifona re. Désolé madame, hein? Désolé. Vadinao manao faute grave, tsy maintsy migadra izy. Fa nahoana izy ny tsy maintsy migadra e. Tsy sitrapony ange zao lieutenant e. Izy mitondra miaramila maty avokoa. En plus, basy very daholo. Sy azo kena zany. Mandohalika eto anatrehanao a, mon lieutenant, fa azakatraina. Azakatraina moa e. Mifona lieutenant a. Mifona marina e. Mbola vonina hikaroka rebelle any an-dasy a. Ary tsy maintsy azoko. Zany teninao? Zany? Eny, mon lieutenant. Tsy maintsy azoko. Ary matiko reo mpikomy roa any reo. Sady inoko fa ny amin'zareo mibasy nentinay, mon lieutenant. Vous êtes sûr? Amizareo ny basy? Oui, mon lieutenant. Bon. Sy manino? Miaraka isika misamotra rebelle any. Sady maka basy amizareo. Zany ve, mon lieutenant? Andraso za manao préparation. Miaraka makany tsika aveo.
Sanakineny okizay mangina mosina kely mangina ny sanako. Maditra mihitsy kinareo zany. Ao azy vao meninono eo ny sanako. Eo moa maninona ary indrindra lasa maditra be tahaka io okizay fa mangina mangina sanakineny. Oay, misy olona miazakazaka manatona zany. Nefa tsy mety mangina ty zazy ty. Saoly Sany atairako marina. Fa misy inona niazakazaka sefitra toy izao ianao? Dao aingana hiala ato amin'ity trano fahalafo ity fa misy miaramila tazako makaty. Miaramila? Eno mbola lavitra ihany zareo fa dao aingana sotra hatreto. Lozina rety rina kely koa tsy mety mangina. Dao foana na izany aza fa mandihy fotoany. Eto anelakelaka mivaty be antsika no miafina. Sady misy kirihatra manakona eto. Azafady ary ianao akako toerana aloha Hoe tandremo so voasarivotro ny ratsakazo ny zazakely. Efa mitandrina ka so ihany ary fa mba nangina izy fa ratsy izany dia asa fotsiny. Matajin-davitra tsara veto ny trano falafatsika. Sady rehefa manantona azy zareo. Lanitra loza ry joary tena loza marina. Misy inona adinao hatramy falafa ngely vovobolamena. Maninona tsara hoe Saoly? Adinao hatramy falafa le vovobolamena. Samy fety marina raha tsy ho lasan'ireo miaramila ireo raha hitany iny. Aza hitako tokoa ka lasan'ireo miaramila ireo marina. Anankidimy isan'ny zareo tazako eto ary tsy diso ny fijeriko. Zany tokoa. Nefa oatra vehivavy ny ray amin'ny zareo. Tena vehivavy ary seny mihitsy io joary Iseheny ve? Lavitra koa moa zareo ka tsy dia hitako tsara ny totaliny endriny. Seny io milanja kitaponentana kely io. Dia io bera sy miaramila telo le mibanjina ny trano falafo ireo. Sady mamahana basy izy zany. Dray iveriny zareo fa ao an-trano falafa ao ngamitsika dia anaovany tifitra vararaka. Mibalan'ireo fotsiny olany eo fa aleo anao So iantsika fa tsy tao tsony aloha raha tsy izany dia efa rotoko ny bala tanteraka. Iny fa niditra ao an-trano falafa obera sy le namany iray. Inona reny ataony zareo ao Anao inao ry zareo? Enganeka tsy ho hitany na sitsika an'le volamena. Ary oatra miaramila vazaha le ray mijoro ivelany io Za koa vao saika teny hoe tsy miaramila vazaha ve io mitondra basiplety io. Iny fa nivoaka ny trano falafatsika obera sy le miaramila namany. Mitsikitsiky sady manolotra zavatra n'le miaramila vazaha obera. Marina tsy le volamena antsika ny ray sy le vazaha iny. Andray tena le volamena antsika iny joary obera tsy vanina piso lelaka vazaha. Indrisy fa ravatra eo le nofinofitsika hiaina tsambatra ratra izay. Lasa ny vazaha volamena antsika. Atahoana ry joary Andriamanitra zava-doziny ty ataony zareo. Loza fa torany zareo le trano falafa. Manomboka miakatra sy miredareda ny hafa. Trano falafa vita amin'ny zava-maniry ve moa tsy rehatra malaky? Ny zava-dehibe aloha dia tsy tratra amin'ny zareo tao tsika telo mianaka. Oay manondrotondro ny lalantsika teo ke le miaramila ray zandry joary Iny tokoa. Tsy kary ny angamba ireo bozaka milamaka voavy ny sorantsika. Andray reny fa makate amintsika ny roa amin'ny zareo. Ena no atao andositra ve? Tsy ho lasa lavitra sika dia ho tratra no ianao mitazy kely io Saoly Mijanona eto nareo mianaka fa zany dia hitsenan'ireny miaramila roa lahy reny. Mijanona ianao sao dia matin'ireny eo ka morongo basy angery zareo Raha tsy manantona iny atery zareo no tonga eto ka ho faty etsika ty mianaka Tsy maintsy miady fa mivavao Zay fa lozako nareo mianaka. Eny ary fa mivavaka ho anao maheresy ny vadiko izany.
mba tahio iny vadiko iny. Mbola mila izay mianaka. Ndre manangana tanandro sady manatona andreo miaramila reo lahatsoary. Izy ireo kosa manambana basy lafa sady mampijanona azy. Manatona an-tsoary zareo. Nefa oay, toy ny tselatra ny tsapazan-tsoary an'ilay miaramila ray. Sady misavika azy tsoary nandaka ny ambava folo le faharoa dia tolefika izy zany. Mifampitolona be tsoary sy le miaramila ray. Ino fa tsoary rero ny tafatsakana sady naray basy. Po basy indro nitoferin'ny tsoary ireo miaramila reo lahy teo amin'ny tany. Nefa toy mikendry any tsoary amin'ny poletanko le miaramila vasalavitavitra iry izany. Lanitra voatifitra tsoary marina. Voatifitra dia nitolefika morako. Andray, nahoana reny vadiko ny tena veranao fahatsahady Andriamanitra. Dia maty tokoa ve? Mitomany koriana kely marina. Loza fa mijery sy manondro tondra ty le miaramila vasa. Andeha tsoka ve? Nefa ho afaka ho aizany ty zazakely ty. Reny fa manantona tiry zareo. Tsy misy azoko atao fa dia miandrindrary ny eto asany. Ela ny ela ka tratrana ihany ela ary joary a. Tsy afa mandositra tsony ela fa voativitry lieutenant teo amin'ny tongotry lahy. Sazalahy zay ka. O père Jivan, mpamadika tanindrazana. Couillon! Andray, nasin'lefa zany vodibasy ny lohany tsoary teny tery izy. Tsy rariny kosa zao e. Mangindry Saoly fa tsitsitsy andringa io vazaha io e. Voloa raha ho volonareo e. Mivady amanjana kosa avelao andeha. Iza anarany Aubert? Iza anarany? Joary ny anarany io mon lieutenant. Izy ny naka amin'ny basitsika. Ha, Joary? Eza ny basy? Eza! Lazaro Joary fefa manambana ny lohanao nge mipoletany e. Tsy ilaza ary se eno a. Tsy maintsy hitivitra foana izy na ilaza na tsy ilaza. Eza ny basy? Eza! Anao sy teny? Anao sy teny? Lazao rery Joary tahin'Andriamanitra ianao a. Mba jereo mivady amanjanakao e. Tsy maintsy amona foana izy hoa. Noho izany tsy laza mihitsy a. Inona koa ty mampitomany ese eno e? Miomana fa tapitra eto ny datin'andro lary Joary a. Tsy aleo vely ty milaza ny senasiny lambasinay so mba hamindra fo amin'lahy ihany ny lieutenant a. Reny basy reny namononareo malagasy prainy tanindrazana amiko. Ka tsy ho hitanareo tso mandrakizay e. Saoly a. Ahoanary Joary? Ty zao tsara zanatsika tsy maintsy ho faty a. Aleoko matosay noho izay misy mibasy mbola amonona malagasy toa atsika. Pauvre malgache, le temps est passé. C'est fini pour toi. Andray, Joary a. Joary a. Joary. Namakivaky ny lanitra ny feom-basy poletana nodrodika ny lohany Joary. Za kosa sady nitrotro ny zanakay no nitomany teo amin'ny vatany miosin-draha. Velomary Joary malalako. Velomindrindry izany vadiko izany. Zay ny tadiavany lary Joary a. Izy alitiany afa manohitra amin'ny vazaha izy, ha? Vazaha tsy vanina, tsy matao atody. Inona ny ty?
Pourquoi tu fais ça? Valy fatony joary novonono ty e. Ohatray? Ve nisy antsy tany aminao tany se eno? Fa iny ty adalana nataonao e? Adalana inona fanamoniny ny havako dia tsy maintsy vonoiko e. Tsy nahatomany tampoka nahita an'ilay miaramila vazaha nitsondron'ny sehany tamin'ny antsy. Voatsindrona teo amin'ny kibon'ilay vazaha dia tampotsitra. Tsy napoziko ianao no navita an'izao a. Dia iza zany ny andony vola karamako? Zaho no andony karamanao ndre matoa fahazamana. Adala ve ianao e? Fomba hoana ny andoavanao ny karamako? Sady anatona ninona koa ianao e? Ity antsy ty no andoavako ny karamanao e. Ary mihitsy ny fonao mihitsy no kendreko. Oka se ianao. Oka wa. Maty e. Seno, efa tara loatra ary ny naminoko andreo Saoly a. Efa tonga saina ka mankahala ny mpanjanaka sy ny gasy voavidiny fanataka ny Aubert. Andraso alaiko fa ao am-posiny io miaramila vazaha io ny volamena hitan'ny zareo tao an-trano falafanareo. Oe, tandremo sehany fa mbola tsy maty koa vazaha io a. Fonakeo amin'ilay miaramila vazaha sehany dia nitifiriny teo amin'ny tratrany. Mbola tsy maty tanteraka ilay vazaha mitsirara amin'ny tany. Nidaraboka moro sehany dia niboiboika andraha teo an-tratrany. Manondro andray ny mpiletako marina dia mikendry hidevitra izy. Aza tifirina ry aho tompoko. Aza tifirina ry aho fa mbola kelingeny zanako e. Tsy nandrarahany izany ilay vazaha fa dia nitivitra ihany. Nipika fotsiny anefa ny basy ny fatsonipoaka. Lany bala tanteraka angamba izy. Romotry ny ampezerana kosa ka naka ny antsy teny an-tanan'ny Saoly. Ary nanatsatoka an'ilay antsy tamin'ny vatan'ilay vazaha. Sady nitomany fatratra. Noho ny avy eo nosavaiko ny paosiny ka hitako ireo fonosam-bolamena roa. Tamin'izay indrindra ny antso tamin'ny feo ivy seno. Saoly a. Saoly. Ahoana ry seno? Miaino andria. Ilay foketra kokoa fanalahidiny tranoko. Fanalahidiny tranondrio e? Eny akia pitrahany tranoko. Velomy sandro izany. Veloma ry zako vavy. Veloma ry. Misaotra indrindra kia. Niakatra morany masony seno. Dia nanary aina izy. Zarery sisa velona. Zarery sisa paty. Sisa paty fa namoiny vadiko. Namoiny ray aman-dreniko. Namoiny zavaviko. Noho ny fanjanahantany. Arina kely sisany mba. Arina zanaka isoary. Ny anteniko dia izao. Tsy ny MDRM manoho ny kiotrika sy nanapoaka ny fikomiana tamin'ny 17 fa ny mpanjanaka sy ny mpitsikilony ary ny mpikaramanadiny mba handemena ny herin'ny malagasy. Tsy nahalala moa ny gasy maro ka nirohitra nanao fikomiana. Be ny maty sy sapaty tahaka. Saingy lozan'izay mamadika an'ity nosy ty tahaka ny Aubert. Ny farana teo Sisampaty. Nosoratany Axiel. Novelominy Onimiajanirina. Vantso Anjarliva. Niaraka tamin'ny Lemek Mihaja ary Taina Nantenaina. Roland Ramanatsony nandray feo.
anjary liva ny nanatro